Tafaraka indray isika mianakavy eto amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada amin'ity alakamisy 10 febroary 2024 ity anterina ny arabo mba ampirarintso ho antsika mianakavy na ianao eto antoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina isaorana ihany koa ilay nahary no ny nanomezany antsika andro vaovao indray amin'izao alakamisy izao. Tsy misy akanavaka izany fiarabana izany ary midika raha teo zany ho fifamatorana eo amintsika. Ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada amin'ity indray mitoraka ity dia toy ny mahazatra ihany eo ireo hampisehatra, mamakafaka, mitondra vaovao isan-karazana ihany koa mba ahafahantsika mahafantatra sy mandinika amin'ny fomba mahitsy sy amin'ny fomba marina ny zavatra misy eto Madagasikara, ny zavatra iainantsika ary ao anatin'ny izany no ahafahantsika zany mba mandray izay azo raisina ao anatin'ity fiainam-pirenena ity satria dia tsorina fa misy ny tsy fantatsika ao ny atao hoe malaza aparitaka etsy aroa kanefa tsy mahasoa ilay izy na diso mihitsy fa misy ambadika tsy misy ambadika ary fa mba hoe ahafahantsika zany mahita ny tena zavatra marina eo amin'izay fiainantsika izay no tena katsahana atao anatin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada. Misy manalokaloka anao zany dia alana iny manalokaloka iny mba ahafahanao zany mahita hoe ay ve zao no tena marina, ay ve ohatran'izao no tena finosan'ny zavatra tahakanitsy na tahakan'ny zaroa. Ny namana fanira zafy manantany mbola ho avy eo izy hitondra ny famakafakana arak'izay efa loha hevitra nomaniny fa ny tenako aloha dia efa misy ihany koa ny fanazavana sy famakafakana izay avy hatrany dia hoentina amintsika mianakavy. Mialohan'ny tena anomboana dia tsy adinoina ianareo izay mangataka hoe mba tenenao zay satria tena mba manaraka akaiky dia akaiky n'ity miara-manonja MBS Radio Mada ity ka eo ny any ivelany, eo ny eto antoerana. Ho an'ny eto antoerana zany dia tsy adinoina mihitsy aloha zany nareo izay any amin'iny faritra atsimo atsinanana iny izay tena sahirana dia sahirana noho ny fanomban-javatra nataon'ilay siklôna farany teo. Ny any atsimo atsinanana, ny any amin'ny faritra Orombe, ny any amin'iny faritra atsimo andrefaniny, ny aty amin'ny Hotomatsihatra aty zany hatrany Atsirabe raha miakatrakatra aty ambonimbony aty zany dia tsy adinoina mihitsy ianareo satria dia noho izay fa voazana izay dia fantatra mihitsy nareo fa tena miatrika amin'izao fotoana izao ny fanarenana, miatrika ny fanarenana ary fantatra izay ary misy aminareo no mitondra fahafahana hoe manaraka ny miara-manonja dia tsy adinoina mihitsy zany ianareo fa dia arabaina manokana ao anatin'ity fandarana ity. Eo ihany koa ianareo any amin'ny faritry Antseranana, any amin'ny faritry Antsohi, aty midikidina kely aty Mahajanga dia manaraka akaiky n'ity fandarana ity, ny aty amin'ny faritra Antala aty zany raha aty avaratra atsinanana indray dia mivadika aty Morondava aty atsimo andrefana iny rehetrarehetra iny dia arabaina manokana daholo ianareo. Ho an'ny anivelany moa dia tsy adinoina ianareo zany teratany malagasy ao Gabon, ao ihany koa ny ao Senegal, ny ao Afrika Atsimo ary eo ihany koa ny teratany malagasy ao Algérie aty amin'ny kontinanta afrikana zany. Ary ho anareo amin'ny teratany malagasy manaraka amin'ny miara-manonja MBS Radio Mada dia tsy adinoina ianareo ao Italie zany misy tanàna maromaro, misy teratany malagasy ao Rome dia misy ihany koa ny ao Milan moa zany renivohitry ny italiana amin'ny resaka ara-toekarena fa ny hoe resaka politika dia any Rome. Dia eo ianareo any États-Unis singanina manokana an'izany ianareo ao amin'ny Washington izay be dia be ny malagasy ary ireo misy maromaro miasa amin'ny banky iraisam-pirenena any Washington any teratany malagasy dia hitanay fa manaraka akaiky ianareo ny raharam-pirenena aty tanindrazana. Eo ihany koa moa zany ianareo ao Frantsa izay tena anisany hoe manaraka akaiky ary be malagasy indrindra raha hoe firenena ivelany angamba izany Frantsa izany tsy ary voatanisa eto avokoa.
eny ary tompolasy tompovavy fa hiditra amin'ny tena votoatin'ny resaka isika fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana izao no hoe fa mandeha makaiza marina ity firenena malagasy ity. Raha izay fanontaniana anankiray koa dia ny hoe fantatra mazava ve ny lalana alehan'ilay firenena malagasy. Roa zay ny fanontaniana fahatelo zay tena mipetraka koa dia ny hoe ahoana no hiafarany ity malagasy ity sy ity Madagasikara ity raha mbola isy zany fiafarana izany. Mizotra makaiza ny firenena amin'izao fotoana izao. Rehefa miteny hoe mizotra makaiza zany dia misy indice be da be ao, misy marika be da be ao zany ahafantarana hoe makary izany na makatsy izany. Zay aloha le fanontaniana lehibe ary dia ho fakafakaitsika ao ny momba an'izay fa efa eto Fanily Razafy Manantany miarabanao Fanily. Miarabanao Rina dia miarabareo technicien dia manao kopakopa tanana ho an'ireo zay malagasy mpiray tandrazana amintsika ny ampitan-dranomasina efa nytansainao teo daholo izy ireo fa tsy adino amin'ireny ny any Orléans, ny any Brest, ny any Marseille. Misy frontière zay eo anelanelan'ny France sy Suisse eo ihany koa misy mpanaraka mahafatrapo antsika zany. Marobe ireo toerana zany na La Roche zany na aty Canada aty dia misy ny Canada moa zany dia misy Montréal sy Québec dia samby misy mpanaraka antsika ireny. Mahafinaritra dia ny azontsika akiny foana hoe mihaino zay dia courage nareo satria dia miezaka tsika no mizara ny vaovao. Efa zava-dehibe no nanomboan'ny Rina azy teo ny amin'ny hoe makaizitsika dia ahoana ny efaran'izy ity dia mbola misy tsirim-panantenana ve dia zany indrindra no resahantsika Rina. Zay le efa nambarantsika tamin'ny omaly hoe ity fandariny ity dia vokarin'ny mpanohitra ary ity fandariny ity dia ivohevitra. Dikan'izany misy asa lehibe ny mpanohitra amin'ity fandariny ity. Ny miara-manonja dia tsy hoe mouvement parallèle ny fanoherana eto Madagasikara fa manampy tosika ary fitaovan-tserasera amin'ny mpanohitra ahafahana mizara hevitra sy mandamina ny hevitra ary ahafahana koa manome antoka ny vahoaka malagasy mbola manana tsirim-panantenana nareo amin'ny foto-kevi-dehibe izay zaran'ny fanoherana amin'izao fotoana izao na eo ary zay tsy fahaiza mitantana sy tsy fahaiza mitondra ataon'ny fitondram-panjakana izany aterina sy averina sy resahana isan'andro san'andro fa tsy fikambanana akory ty miara-manonjy ity, tsy eritreretina ho antoko politika akory ty miara-manonjy ity ary tsy vondrona politika hanohetsika manokana akory ny zany miara-manonjy izany fa fitaovan-tserasera ahafahana mizara hevitra amin'ny fanoherana izao endrim-pitantanana sy endrim-pitondrana tsy mety eto anivon'ny firenena izao. Noho izany tsy resaka vedetisme, tsy resaka intérêt politika ho an'ny mpiara-manentana rehetrarehetra sy mpiara-manonja atao anatin'ity fanonjana ny amin'ny raharam-pirenena ity fa tena firesana misy amin'ny ankapobeny amin'ny foto-kevi-dehibe dia hoe ahoana no hanavotana ny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy atao anatin'izany firenena izany. Dia izany no hijoroanay isan'andro san'andro, tsy atoriany Rina Rabe Mananjara, tsy atoriany ireo député mikarikevitra mitady ny vaovao etsero mandray ny somaiso avy any amintsika ireo MP ny WhatsApp rehetrarehetra avy any amintsika ny hiazakazahanay vao maraina miala amin'ny tokantrano ary indraindray ara dia hariva mihitsy vao minody satria mbola misy ny débriefing samihafa atao hanatsarana izany fandarana izany. Dia izany fanatsarana izany fandarana izany nefa hanomezanay toky sy antoka antsika sahady zany fa efa aoriana kely ao dia afaka mametraka fanontaniana isika mahakasika amin'ny fiainan'ny firenena dia miseho mivantana izany amin'ny alalan'ny fahitalavitra zany izay manaraka izany dia miezaka ny hitondra famaliana ireny fanontaniana ireny ny mpiara-manentana mpiara-manonja eto anivon'ity fandarantsika MBS Radio Mada ity. Zay amin'ny ankapobeny fa ny vaovao Rina marobe dia marobe mihitsy izy isan'andro izay zany nampiavaka an'ity régime ity na ity fitondram-panjakana ity dia ny famoronam-baovao ao anatiny amin'ny alalan'ny tsy fahaiza mitantana, amin'ny alalan'ny ady an-trano, amin'ny alalan'ny skandale ary amin'ny alalan'ireo rakim-panty sy ireo miteniteny foana dia reny no mivadika ho vaovao ho resahana sy ahafahana manao balizy ny amin'ny zay mety hoe makaiza ny lalan'ny firenena. Efa nanomana ianao ao
dia tohizo ary loha fa ny tenako mandra-pianja ny député Mahamira Bendrina zay efa manomakomana ihany koa dia iverina eto indray satria mbola misy ny fitranam-baovao samihafa raiketitsika zany dia manasa antsika satria tsika dia miresaka politika hatrany eto ary ho hitanareo eo hoeninareo ny zavatra ho resantsika indray rehefa avy eo ao anatin'ny fanadihadiana ny raharaham-pirenena ny ady hatrano ny korotana anaty ary ny kofe mitazona n'izao endrim-panjakana izao sisa ho resantsika eo rehefa avy eo zay Rina. Ka zay mihitsy le tiana ambara mantsy namana fanira Zafimaritany satria hita amin'izao fotoana izao zany ny atao hoe tsy fifankazahoana ao anatin'ny atao hoe sibika be an'ny mpitantana ny firenena amin'izao fotoana izao hita mibaribary zany fa tsy hoe isika miteniteny eto na hoe mamoriporina eto fa hita mibaribary zany. Ohatra fotsiny izao hoe misy ampikambana ao anatin'ny exécutif na mpanatanteraka dia mifamaly hitam-bahoaka any anivon'ny tambajotra-tserasera ohatra zany. Ohatra hoe vita iny tsy hoe vita moa zany fa ny fandalovan'ny rivo-doza no hoe vita fa le fiatrehana n'lay mbola misy rivo-doza manan-tany samihafa ndray koa façon ndray misy teny hoe ampitahotra tsika tsy mampitahotra fa hoe vaovao zany fa any avaratra andray ny tady ho lalany de vitantsika fa mbola tsy resantsika andray fa rehefa misy fotoana de ho resantsika indray de misy hoe mikoropaka indray eo fa tsika moa zany tsy tokony hoe koropaka zary vanim-potoana ny cyclone tsika zao tsy tokony misy atao hoe mahataitra izany tsy maintsy taitra moa anao zany amin'ny hoe fiomanana ny fiatrehana fa rehefa tsara fiatrehana ianao tsara fiomanana de afafa kokoa tsy hitapohan'ny loza loatra zany. Ka ny tiana ambara ao anatin'ilay izy de ny hoe hita mibaribary fa misy tsy fifitovian-kevitra, misy fifandonana, misy karazana atao hoe tsy fandehanany tsy firindrana eo anivon'ny samy tompon'andraikitra ao anatin'ilay régime amin'izao fotoana izao ohatra. Eo amin'ny resaka fiatrehana ny loza voajanahary tahaka n'ireny rivo-doza ireny hafa ny taremarika avoaka ny fanjakana dia hafa ny taremarika avoaka ny any amina distrika anankiray amin'ny resaka maty fotsiny ohatra. Zay fotsiny raha ohatra tsika mijery amina toe-javatra tahaka zany rehefa hoe misy loza dia misy taremarika avoaka atao hoe lozam-piarakodia zao ny isan'ny maty tamin'iny fotoana nanaovana mpanao gazety fanadihadiana iny dia zao nisan'ny naratra. Mety hivoatra io afaka adiny ray afaka adiny roa dia arak'izay zany le fivoaran'ilay taremarika. Fa le fivoaran'ny taremarika dia amin'ny ankapobeny zany tsy tokony hifanalavitra be fa ity tena mifanalavitra mihitsy no taremarika zay antenena zany hoe isan'ny maty zany no resahany eto hoe ny any amin'ny distrika ny Kongo fotsiny izy ny député avany dia efa mihoatra ny 70 zany hoe manafisafony 100 eo an'elanelany eo zany. Le izy moa zany ny fivoarana hitantsika eo ihany. Fa ny aty amin'ny BNGRC zavatra hafa no tenenina tsy mifanaraka amin'iny fa tena hoe latsaka be zany amin'ny izay hoe taremarika navoaka ny député tany amin'ny distrika ny Kongo zany. Solombavam-bahoaka no miteny eo tsy hoe mpanao gazety, tsy hoe olon-tsotra, na hoe olona sendra nandalo, na hoe olona manao mission ka de hoe sendra nahita fotsiny de hoe indray miserana de ihany. Fa solombavam-bahoaka zany tompoko dia mahafantatra amin'ny atsipiriany ary manana source d'information marobe ny solombavam-bahoaka. Raha iresantsika eto Antananarivo zao raha miresaka ny amin'ny hoe boriboritany fahefatra, iza no afaka miseho mahay zany noho ny boriboritany fahefatra. Raha tsy ny député Rambo izy ny ao dia izy zany no mahafantatra amin'ny atsipiriany zay zavatra mitranga. Ary resaka taremarika zany raha hoe misy hoe loza mitranga dia fantatry ny solombavam-bahoaka zany. Le olona ny toerana no mahafantatra ny tena zavamisy fa tsy hoe aty ambony aty no mahafantatra kokoa an'ilay zavamisy any an-toerana izany. Inona no ao ambadika izay rehetrarehetra zay dikan'izay zany dia ny hoe tsy ampy
ny resaka fanomezam-baovao eo anivon'ny régime na ny fitondrana amin'izao fotoana zao tsy ampy ny fifehezana nefa ny atao hoe seraseram-baovao amin'ny akapobeny dia manana ny ambaindainy zany ny fanjakana amin'izao fotoana izao raha itony MPS tony ane tsy nasianan'ireny kapakapa reny hoe kapaina hoe tsy mandeha amin'ny zanabolana fa zao namoronana an'izao rehetrarehetra zao tena atao hoe mbola atao hoe x5 x10 amin'ny zavatra tokony vitan'ny MPS no natao hoan'ny firenena sy hoan'ny mpiray tanindrazana fa eo amin'ilay hoe serasera zany fampitam-baovao hoan'ny fanjakana de tsy afaka hoe anana excuse mihitsy na fialantsiny ny eo anivon'ny mpitondra ankehitriny raha amin'izay resaka hoe seraseram-baovao izay satria ry zareo daholo no mifehan'ilay izy indrindrandrindra ny amin'ny hoe mahasahana any Madagasikara izany zay zany le tia napetraka hoe mahasahana ny Madagasikara io moa efa hoe fitenenana be mihitsy eo anivon'ny asa fanaova gazety eo anivon'ny orinasa tserasera ny amin'ny hoe fahahoana moa izy ity no ny aty amin'ny privé zany de mbola misy atao hoe tsy fahafahana mandrakotra any Madagasikara nefa ny hoe vaovao zay atosaka na mitosaka amin'ny sehatra irezam-pirenena de fa tena hoe mandeha aingana de aingana mihitsy amin'izao fotoana izao fa ny eto amintsika moa dia io izy io iaraha mahita io ka raha hoe samy hafa ny taremarika zany tenenin'ny député any Congo sy teneniny aty amin'ny fanjakana aty ny aty amin'ny BNGRC zany dia izay le laza mazava hoe misy zavatra tsy miady ao tonga de vakina fotsiny misy zavatra tsy mety ao ary tandremana tsara ho atsika rehetra mihitsy fa raha vao ny information no diso na hoe tsy mitombona amina resaka loza tahaka an'izao loza ara-voajanahary io dia miteraka fahavoazana izay eo amin'ny fanapahan-kevitra izay raisina ny tenin'ny député ato hoe zao nisan'ny maty raha ny taremarika navoaka zany de fa manafisafiny zato tany amin'ny distrika nisy azy zany ny taty amin'ny fanjakana tsy tonga amin'ny atsasaka ny zato akory ny maty de raha ndray fanapahan-kevitra zany ianao dia miainga amin'ilay atao hoe taremarika zay tonga eo ampelantanana dia lasa tsy mifanaraka amin'ny tokony izy ohatra fotsiny hoe eo amin'ny resaka famonjena eo amin'ny resaka hoe fanomezana zay ilain'ny olona andavanandro sy ny sisa de fa tsy mitovy zay zany no fandehany zany hoe efa misy fahavoazana eo amin'ny resaka fampitam-baovao sy ny fahafantarana ny tena marina inona ny dikan'izay tsy fantatry ny mpitondra zany ny tena marina any amin'ny toerana anankiray ato anatin'ny firenena zavatra manahirana zany firenena ny resaka eto ny fahafantarana marina tompoko amin'ny atsipriany no ahafahana manapa-kevitra hoe zao zany no tokony atao zao zany no tsy tokony atao zany hoe le fanapa-kevitra zany de mifanaraka amin'ilay zava-misy zay mahatonga an'io komenimenina isaky ny vazamototra rehetrarehetra io zay mahatonga an'io anisany dikan'izay tonga de mipetraka hoe tena tsy fahaiza mitantana ilay izy le hoe tsy fahaiza mitantana mantsy miverimberina foana hoe tsy mahay mitantana fa inona mpirofo ana ilazana fa hoe mipetraka zay tsy fahaiza mitantan'izay dia fanapahan-kevitra tsy mifanaraka amin'ny zava-misy marina any amin'ny toerana anankiray izay misy olona antsoina hoe vahoaka malagasy ao amin'io toerana io tsy ampy ny information na diso ny information ny toe-javatra tahaka an'izao zany eo amin'ny hoe fiatrehana ny loza sy ny hoe vokatry ny loza dia mitaky zavatra marina tsy azo atao hoe iadikevitra na hoe précision hoy ny vazaha mila précision daholo ny fiainam-pirenena eto Madagasikara ahafahanao zany manapa-kevitra amin'izay fanampiana na hoe fandraisana andraikitra izay atao fa tsy hoe
vo lasa ny rivodoza de fa maika de maika mihitsy de hoe ndao no andeo ary de tselitselika tonga zay anampy anareo sinsisa dia mandeha ny atao hoe fetsiketsehana maro isan-karazany amin'izay hoe famonjena ny olona zay tsisy miteny hoe ratsy zany tsisy miteny an'izany mihitsy fa hoe atraiza ilay izy vo tamin'ny omany zao ny resaka hoe ty resaka vary ty moa miverimberina foana izy ty de manafatra varo ny mpitondry de nataon'ny ry Elianina Bezaza ny konty de rehefa natao le konty zany ay zany tsy tena hoe masahana akory ny malagasy iray manontolo le izy fa zavatra andro azo isaina amin'ny ratsan-tanana de ho tapitra ilay hoe varina farana rehefa ataonao zany ny tena kajy tena hoe mitombona sy marina zay le tenena hoe précision tsy ampy le précision na atao hoe tsy misy mihitsy le précision zany fa hoe endrika ivelany no betsaka hoe anafatra varitsika fa tsy afaka hoe jerena fotsiny am'izao reo vahoaka malagasy reo ka de hoe anafatra kanefa lay vary afarana zany mitondra inona eo amin'ilay firenena ny ato tsy vaova ny any amin'ny olana fototra tsy vaova dia mitady vahaolana tselika fa raha ny zavatra miseto Madagasikara ane de tsy vita vahaolana tselika mihitsy ny fahavoazana eto amintsika amin'izao fotoana zao fa tsy maintsy ianao zany mijery ny vahaolana ifotony hoe inona ny tena mahatonga nyity raha ty rehefa hitanao zany zay mivoaka ny tena marina rehetrarehetra dia voaka ho azy ilay hoe fanapahan-kevitra hoe zao zany no hitondrana azy fa vo nanomboka mihitsy zany ny hoe fitantanana ny firenena telo taona zay de fa hita mazava hoe fanapahan-kevitra tsy tena araka ny tokony izy foana no mipotra vokatray zany dia le résultat zany dia tsy araka ny tokony izy fa miteraka hoe mitotongana hatrany ny toekaram-pirenena miatraika any amin'ny isaky ny tokantrano zany izay rehetrarehetra izay inona no tianambara ny tianambara ao anatin'le izy dia hoe zay zavatra ataonao ihany no afaka ilazana ny vokatra izay mivoaka rehefa avy eo zay foana io na inona na io amin'ny resaka hoe toekarena na io amin'ny resaka fitantanana ara-politika sy ny namany dia tsy maintsy zay no vipetrany dia rehefa hita zany zao hoe ratsy ny notany Madagasikara amin'ny resaka fiainam-pirenena amin'ny resaka fiariana na inona no tenenina dia milaza ny mpitondra fanjakana hoe zay anefa nanao an'izao zay anefa nanafatra vary zay anefa nanao anitsy zay anefa nanao an'roa fa le izy reny zavatra natao reny dia fasady fotsiny reny fahitany maro azy zany matoa zany le toekarem-pirenena mbola mitotongana toy io tsy tena any amin'le vahaolana no miseho ohatra fotsiny zao ny resaka hoe orinasa afakaba zay efa nisy namana ihany zany no niteny an'izy io dia sahirana le orinasa afakaba satria eo aloha ny resaka hoe olana amin'ny angovo dia tsy ahafahan'ilay orinasa mamokatra araka ny tokony ho izy anefa mipiasa ao malagasy daholo mipiasa ao voalohan'ilay orinasa tsy afaka mampiditra piasa satria voafetra ny production izay fikarina zany no nilay angovo tsy ampy tapaka lava io ane raha vo tapaka 10 minitra de efa misy fetraikany io so de tsy fantatry ny sasany ary zany vo tapaka 10 minitra eo herinaratra eo de efa misy fetraikany any amin'ny toekarena izay rehefa tsy afaka mampiditra piasa izy satria voafetra mivokatra izay mivoaka dia tsy maintsy izy zany manapa-kevitra ny mpitantana n'ireny orinasa ireny dia na izy mampiakatra ny vidin'ny entana izay vokariny na izy rehefa tena kofina dia mandroaka piasa manao licenciement zany mandroaka piasa dia satria tsy afaka ny anao mazy izy fa zay zeo ihany no ahafahana miaina dia dikan'izay mitombo ny tsy anasa ny orinasa efa misy sepitra ny orinasa efa misy efa ny aina manandritra ny fotoana maro potika
ary nanakatom-baravarana. Rehefa nanakatom-baravarana dia lasa tsy nananasa zany lay olona tao izay mamelona fianakaviana ao ny 5 trano, ao ny 9 trano, ao ny 10 trano arakaran'io dia mitombo ny fahantrana ao anatin'izay. Dia mazava loatra mitombo ny aty amin'ny resaka informel satria tsy maintsy mihinan-kanina le olona dia any amin'ny zavatra informel izy miditra nefa izy ny asa tatsy tena hoe formel tsara ny orinasa izay ny asany. Dia manoloana an'izay dia miteny ny mpitondra hoe io nefa tena karakaraina mihitsy ny tontolon'ny orinasa amin'izao fotoana izao, efa tena fampiresaka amin'ireo manampahaizana momba ny tontolo toe-karena hoe ahoana izy ity sy ny sisa. Fa zavatra hitanao anefa dia na ny tao amin'ny gemme rehefa nyteny hoe ity hoe fanoranan'entana sy fampidiran'entana avy any ivelany ity anie ka mamono ny fiarin'ny orinasa eto Madagasikara. Sa hoe izy laza indray hoe mbola discutable zany tenenin'ny gemme zany, tsisy adikevitra zany fa zany gemme zany tena hoe miaina isanandro ao amin'ilay sehatra. Ny zavatra misy anefa dia ny entana avy any ivelany foana no ampidirina eto amintsika. Nefa entana izay azo vokarina tsara eto, azo ampifivoarina tsara eto, raha tsy resaka sika fa tsy ny vary zao, fa inona ihany no anafarana vary avy any ivelany ihany? Manatavo ny Vietnamiana sy ny Sinoa fotsiny tsika sy ny Indiana sy ny Pakistanais, satria ny tatsa Pakistanais sy ny Indiana sy ny Vietnamiana no mahazo aina any amin'ny fanafarana vary io. Tonga veto le vary zany tsy mahasahana akory, mividy maro mbola 15 000 miakatra ihany ny kilao amin'ny vary, ny kapoka amin'ny vary. Inona ny vahaolana eo? Sa ho lasa paty indray zany no foto-tsakafon'ny gasy atsoatsy? Fa mbola hafa ny lalan'ny vary vary no sakafo hoe foto-tsakafon'ny malagasy, fa tsy paty akory, fa ny paty atao hoe fanampinampina iny, fa mbola hafa ihany ny vary. Dia hoe mandeha makaiza zany lay raharaham-pirenena amin'izay fotoana izay. Zany hoe lay vahaolana zany hoentin'ny tompon'andraikitra izay mitantana amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia vahaolana tsy mahasahana ny fiainan'ny malagasy iray manontolo. Zay no mahatonga le hoe tsy voavany ny olana ato dia mipotra indray ity, dia tsy voavany indray iny dia mipotra indray ny ato. Dia rehefa mitambatra io zany, rehefa mitambatra io dia mazava loatra fa lasa aretim-be ilay izy, aretim-be. Tsy sitrana tsara dia mipotra ny ato, tsy sitrana tsara dia mipotra ny ato, dia fahafatesana ny hafarany. Zay zany no fipetrany raha toka ataontsika banky tokana ilay fanazavana. Zavatra tsy sarotra zany, zavatra tsy hoe foronina zany, fa zavatra tena hita mibaribary. Ary ny pirofo anankiray ihany koa no ity le hoe tsy fitovikevitra eo anivon'ny mpitondra ny firenena ity, dia mazava loatra fa misy antony daholo no mahatonga an'izany. Efa hatramin'ny voalohany mihitsy dia efa nisy ny tsy fihetezana, satria na ny hoe resaka fahatongavana teo amin'ny fitondrana zany dia efa miteraka resabe, resaka hoe doublant hoe sy ny sisy dia eo moa ny hoe tena nahazo tso-drano araka ny tokony izy tokoa ve sa ahoana? Dia mipetraka ny hoe gaika tamin'izany tsy nitondra baiboly tamin'ny nanao fianianana zao ny zavatra nitranga zany zavatra anseho daholo zany, fa tsy hoe misy zavatra foronina akory. Ka mipetraka le fanontaniana hoe mandeha makaiza marina ity firenena malagasy ity, mandeha makaiza marina ity vahoaka malagasy ity. Ny zavatra marihana fotsiny dia ny hoe tsy tokony hoe ialana bala ny fisian'ny Covid, tsy tokony hoe ialana bala ny sin'ny cyclone aloha zany efa isa-taona iny misy amin'ny vanim-potoana takan'izao Desambra, Janvier, Février, Mars, vanim-potoanan'ny rivo-doza. Fa le Covid moa izany iny moa ny rahany izao tontolo izao dia tonga teto Madagasikara, na efa nitenenina hoe arovy le firenena malagasy, zay aloha dia averimberina foana fa netombohan'io Covid io dia vokatry ny tsy fahaizana ndraiky, tsy fahaizana mitantana sy ny tsy fandraisana ndraikitra no natonga an'io hianaka be teto Madagasikara. Tsy azo dosoana mihitsy zay fa zay no marina na iodikovy isika
na iodikavanana dia zay no marina. Ny fanafian'ny Covid teto Madagasikara dia tsy tokony ohatran'izao. Zao tsika potika ny toe-karena, potika ny fiarin'ny isan-tokantrano, potika ny asa, potika ny fahasalamana ny gasy. Kanefa le izy afaka tena hoe nasiana fiarovana farariky zay mafy tao anatin'ilay izy tamin'ny voalohany. Dia zao zay vao hoe mifanilaka hoe ka ohatran'izao. Dikan'izay zany dia hoe tsy tokony atao anlahana ny tsy fahaiza-mitantana ny fisian'ny Covid sy ny cyclone. Covid samy miatrika an'izany daholo ny saika hoe izao tontolo izao. Ny cyclone tsy afaka hiala bala koa ianao ka tsy vitako ny nanao an'ity satria tonga ny cyclone satria io tsy vaovao fa efa pisy eto Madagasikara rehefa fantatra mialoha efa tenen'ny météo foana hoe ry indray misy an'izao indray dia anjaranao zany no miomana ao anatin'ilay izy. Zany hoe tsy tokony hanana excuse mihitsy zany ny mpitondra amin'izao fotoan'izao. Manaraka ihany koa manoloana an'ilay tsy fahombiazana zany efa ry zareo daholo no eo amin'ny seha-pitantanana sy ny seha-pibaikona rehetra, na resaka stratezika io, na resaka hoe fanapaha-kevitra isan-karazany io, reny décret reny any amin'ny famoahana zany any amin'ny conseil de ministre, fitondrana ny conseil de ministre, conseil de gouvernement, ny famoahana arrêté, ny famoahana noty hoe tapahana ny lalanatsy ohatran'izao. Zany hoe resaka fiainam-bahoaka, fiainam-pirenena dia ny mpitondra no manatanteraka zany. Zay le hoe fahefana mpanatanteraka. Ka izy avy ny ao amin'le fahefana mpanatanteraka. Tsisy afaka hiteny mihitsy hoe olona vao na olona zao io, fa le izy aloha dia hoe ao anatin'ny fitondrana amin'ny ankapobeny zany no manao ny fibaikona sy ny fanapahan-kevitra. Fibaikona sy ny fanapahan-kevitra ao anatin'ny tontolon'ny fitondrana no manao an'izay. Ka raha ao anatin'ny tontolon'ny fitondrana zany no manana an'izay andraikitra izay dia tsy afaka ny hiala bala mihitsy hoe ka satria izao. Afa matsiny tamin'ny teteza mita ary efa nisany teny hoe sarotra be neny no nitondra firenena tamin'ireny teteza mita reniko tao sady nisy mouvance Ravalomanana taony, nisy mouvance Ratsiraka taony, nisy mouvance Zafy Albert taony, nisy mouvance Rajoelina, mouvance PDP dia izay no niaraka nitantana taony noho izany tsisy fanomezan-tsiny io. Raha le tamin'ny teteza mita zany fa zao nga teteza mita tsony. Fa zao anga teteza mita. Kanefa le endrim-pitantanana ohatrany mbola endrika teteza mita zany le misy amin'izao fotoan'izao ny endrim-pitantanana ohatra ao anatin'ny telo taona ve ianao dia tsy havita nanatanteraka fifidianana chef de région. Telo taona hitsaka amin'ny fahefa taona fa tonga dia gouverneur milatsaka avany dia natao zay lafiny rehetrarehetra tany hoe ampisy ny gouverneur tsy manana conseil régional izy mazava loatra, nefa lazainy lalàna hoe raha chef de région dia iny eo dia mbola misy mpanolotsaina zany, mbola fidiana mpanolotsaina, lalam-panorenana amin'ny teny zany. Fa zao nga misy mpanolotsaina amparitra zany zao tsisy an'izany. Fa ny gouverneur zany io izy io dia nefa le gouverneur manana andraikitra lehibe ao anatin'ilay fandehan'ny raharaha amin'ny firenena izany. Dia izay no ataontsika hoe efa ry zareo daholo no eo amin'ny fibaikona sy eo amin'ny lafiny fanapahan-kevitra. Mbola nasiana gouverneur ihany koa kadohany dia zao anefa ny résultat mitranga hita mibaribary hoe ao anatin'ny samy eo anivon'ny fitondranao zany efa misy tsy fitovi-kevitra, efa misy zavatra manahirana no milaza azy. Tamina sehatra anankiray raha moa hoe samy ao anatiny ao dia misy mifangaringarika zany dia hoe inona ary ty, ahoana no mifangaringarika nefa hoe ekipa anankiray. Ekipa zany dia tsotra fotsiny mifampiankina ny andraikitra ny tsirairay raha vao miresaka hoe ekipa. Raha raisitsika fotsiny zao ohatra hoe amina hoe ainao manjery tahaka anytony, ny tenanay miteny eto tsy mahavita ninona mihitsy raha tsy miara-miasa amin'ny teknisianina. Teknisianina zany mbola misy karazany be dia be zany.
misy ny sondeman, misy ny resaka momba ny sary, misy ny resaka diffuseur, misy ny resaka any amin'ny inty any amin'ny resaka émetteur, any amin'ny récepteur, be da be zany teknisianina zany be de be, fa mifameno reo zany no ahafahan'ny feo sy ny sary tonga any an-tranonareo rehetrarehetrany. Fa rohatra raha tsy manao ny asany ao amin'ny diffuseur zany le hoe tena mandefa an'le zavatra le feto zany inona ny zavatra ho hitanareo, na hoe tsy manao ny asany eo amin'ny teknisianina momba ny son na ny feo, de vavaka fotsiny petsipetsoka eto de ozy nareo inona ary zany, sa ho atao baiko tanana ohatr' zao, dia zany hoe raha vao misy anankiray zany no tsy mipetraka araka ny tokony ho izy, na tsy manao ny asany na asa hafa no ataony, dia any amin'ny résultat no vo zany. Ohatra zay mihitsy ilay resaka fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Ka ry zareo raha ao anatin'ilay régime be de be ny endrika hita hoe tsy fifanarahana, tsy fividikevitra sy ny sisa, de inona ny résultat? Ny résultat mazava loatra fa tena hoe mandeha amints'izy ilay raharaha. Zay no mahatonga an'io anisany, tsy hoe zay, fa anisany mahatonga an'io -7 miarika arem-pirenena io. Zay ny tenen'ny banky iraisam-pirenena. Zany anie fantatry ny avy any ivelany any, fa izy fotsiny tsy te hiteny hoe ahoana na ahoana, fa tsy hoe tsy te hiteny izy fa miteny izy fa ataony amin'ny fomba mihaja. Indraindray ianao tena dokafany mihitsy, tena mety sotra an'zao, fa nefa ny ao ambadik'izay avereny ny volanay, raha vao ohatra hoe resaka jirama, taizam-bola nisy an'izany, satria matony ny olona miteny an'izany de misy tsy feteza ny raharaha. Ka ilay tsy feteza ny raharaha eo amin'ny resaka fitantanana dia mahatonga ny fampitehan'ny firenena. Maraparanako ny anjarako amin'ity ndray mitorako ity, satria efa tazanao ny député Mamy Rabentrina iaraka amin'ny fanira Safy Manantany eo dia ohatra tsotra anankiray fotsiny no entina amintsika. Tsika efa nyresaka Comore, tsika efa nyresaka Seychelles, fa nde hoe tsika iresaka Maurice. Nde tsika iresaka Maurice hoe i Maurice zany zao raha ny hoe fari-piainana na hoe ny lanjambola dia resiny isika malagasy. Ary ny tena zavatra mampalahelo ao anatin'le zavatra dia izao i Madagasikara ny firenena lehibe indrindra raha ny nosy aty amin'ny ranomasina Indiana. Eo zao dia hoe ho avy ny Jeux des Îles 2023, ho avy ny Jeux des Îles. Jeux des Îles dia hoe nosy aty amin'ny faritry ny ranomasina Indiana zany. Fa ny olona hafa mihitsy ny azy eo amin'ny lafiny ara-toe-karena, fa ianao lehibe fotsiny, mba tsy teneniko an'le teny anankiray izay tena mahasositra na meno azy hoe lehibe ianao zany amin'ny resaka velarana, fa ny vahoakanao mahantra. De ho avy ny Jeux des Îles dia hoe resaka an'izany fa tokony hieritreritra aloha. Fa ny nosy Maurice io anie dia tany am-boalohan'ny tany tena mbola resin'ny Madagasikara lavitra izy, tamin'ny lafiny maro mihitsy. Ohatra efa nytenenina teto, ny mpanamory fiaramanidina maorisianina anie ka niofana tao amin'ny Hermade tamin'ny fotoan'androny. Ohatra fotsiny zany ny maorisianina anie ka maro ny nandrato fahaizana teto Madagasikara teo amin'ny lafiny maro. Misy anie ny manam-pahaizana malagasy nalefa nakany tsy hoe nalefa moa zany fa natsondry zareo maorisianina mba hoe anofana ny any aminy tamin'izany, ataoko hoe tany amin'ny 30 taona lasa 20 taona lasa, tany ho any mihitsy le izy. Dia inona zavatra mampalahelo ao amin'le izy amin'izao taona 2020 sy 2021 zao, ilay antsoina hoe Madagasikara zany dia nataon'ny olona fotsiny fakana angovona olona ny tiana tenenina amin'izay, na hoe angovo-pahaizana. Ataon'ny olona fandratoana fotsiny izay zavatra ilaina ilay Madagasikara, dia mivoatra ny any aminy isika taraiky. Zay zany le izy. Karaha ny nosy Maurice zao, ho antsika zay efa tany, vao midina ianao ny fiaramanidina ipetraka amin'ny aéroport Plaisance, fary fotsiny no hitanao mitapy tanety, fary. Dia rehefa nanontaniana moa zany le mpanao gazety namana, satria nisy fotoana zany ny tena nandeha nakany niatrika fivoriana iraisam-pirenena nanao couverture médiatique zany, dia eo ny mpanao gazety maorisiana dia misy guide. Ny andrareo zany tsy conduite à gauche fa à droite,
ny ny any amin'ny fifamoivozana zany dia resaka eo de hoe inona ny tena natonga anareo tena lasa lavitra takan'zao de tsotra ny teneniny zay aloha izy de niankina aloha tamin'ny zavatra misy eo atao am-pialantanana hoe nytantsika kely andorangatsika iriska zay andaotsika iriska de hoe iriska ahoana ny fary aloha ny tena hoe zatsika ndao ambolena fary daholo ranga zay velara-tany misy de namboly fary zareo de nahodina iny de nataony siramamy dia naondrina entitra tsara mihitsy ny fitatanana tam'zany rehefa entitra tsara ny fitatanana teo amin'ny tontolon'ny siramamy de onareo nivadika andray izy tsy hoe mivadika moa zany le hoe mivadika mantsy hoe avela ny resaka siramamy de mivadika ato siramamy nandeha foana mifary mamboly foana fa inona niditra teo amin'ny resaka textile indray ny Mauritiana resaka lamba zany dia io indray no nampivoarindry zareo le bolabolana lamba afarany iny de zairiny de mandeha ny orinasa isan-karazany dia asiny am'izay soratra hoe made in Mauritius zay le izy tanindry zareo nefa kely dia misy orinasa zany any amikirakira ny momba ny lamba de fa nandeha any iny ny fomba fitatanana amin'io sy mifanarana discipline mipetraka tsara ny voatra be ilay tontolon'ny lamba na ny textile le siramamy antsy zany mandeha foana mpamboly fary ihany de nitatra ihany lay fandehana anjara de rehefa tsy ampy mipiasa de ny antso piasa avy any velany misy piasa malagasy miasa any amin'ireny orinasa reny de lasa fakana piasa sisa le malagasy am'izay fotoan'izay lasa piasa nefa tsika tany aloha no nanofanandry zareo de nyroborobo indray le resaka textile tao amin'ny Maurice de rehefa nyroborobo ny dirany am'izay ny resaka inona hoy nareo fizahan-tany nampiroboroboany am'izay ny resaka hôtely morony ranomasina na ataony tena tsara be tena milay zany ny tontolon'ny hôtely de nampiroboroboany izay andray vahiny izy amin'io izy sady nosy de ina zany ny afahana mifandray na amin'ny alalan'ny sambo na amin'ny alalan'inona fiaramanidina dia nitambatra ny tombo lay vola entina mihetsika de ianao ve de mieritreritra hoe zany Maurice zany mba manana volamena 4 kilao na 4 tonne zany Maurice zany manana bois de rose 4 tonne manana an'zany ve izy zany Maurice zany ve nosy Maurice io manana hoe arena kibon'ny tany hoe raha oharina amitsika eto Madagasikara tsy manana an'zany izy raha oharina amitsika fa izy mahay mitantana zay le tiana apetraka izy mahay mitantana niainga tany zava-misy tao aminy izy dia iny no nampivoariny dia izay marina hoe mety misy mifanampiana avy any velany sy ny sisa fa i Maurice zao anisan'ny fitaratra ty amin'ny ranomasina indiana sy Seychelles de Comore koa io efa lasa tsika taraiky itsika moinsetiny endry zareo efa lasa lavitra amin'ny fiarina zany de nampivoariny indray zany hoe avy ato amin'ny siramamy namboly fary zareo ny Mauritiana de nivadika nampiny resaka lamba dia tato amin'ny fizahan-tany ray de nandeha ny hôtely sy ny sisa dia tonga ny mpizahan-tany de rehefa fa ahoana ny tonga avy amin'ny mpizahan-tany tsy maintsy ampivoarina ny resaka fiaramanidina zany dia anana fiaramanidina ny Mauritiana dia mitombo betsaka ny fiaramanidiny am'izao fotoana zao ny Air Mauritius resinitsika aza be resakitsika fa resinitsika ary eo amin'ny fiarina zany dia ambony bery zareo nresaka siramamy nresaka lamba nresaka fizahan-tany dia ireo zany tena hoe napidi-bola be deabe ho an'ry zareo Mauritiana de hoy tsika hoe sofianatre aitsika ane zany aitsika zany fa tsy atao fa tsika any amin'ny teleferika mamaika atsika tsika any amin'ny resaka manara-penitra isan-karazany mamaika atsika fa ny olona ty amin'le fototry ny fidiram-bola amin'ny ara-toekarena mihitsy no tena hoe nyezahany mafy de mafy satria tsisy anampy anao eo tsisy elan'ny zareo mihitsy le hoe ty le manao tatireraka ty vao misy zavatra kely de tatireraka fa nefany ny ty amintsika zany zao de ohatra ny tezaina am'zany mihitsy le olona hoe raha vao misy zavatra de tezainanao hoe izay tontolon'ny tatireraka zay le olona koa nefa etsy an-tanina efa tena sahirana dia ohatrany hoe alefa fotsiny zany de hoe io fanampiana de itsika ave zany de ionona fanampiana eto foana re olona de ho avy ndray zany amin'ny 2023 de ohatra hoe sanatriny zany i cyclone de i de efa voataiza am'izay de hoe fanampiana
fa ny zavatra misy amin'izao fotoan'izao zany dia ny hoe rehefa jerena tsara le izy dia ohatrany hoe fitserana ohatrany hoe fitserana nataony ny avany velany an'ilay antsoina hoe malagasy fa tsy hoe ao anatin'ny fifanaraha-piarah-miasa mazava tsara sy hoe tena hoe mahitsy dia mizotra fa lizy ohatrany hoe fitserana sisa no ataon'ny olona antsika satria tsika efa tena sahirana Madagasikara zany zao raha ataony fampitana de mitovitovy am'ireny hoe firenena zany hoe potiky ny ady reny raha ny resaka tontolo mpiarina amin'ny toekarena no jerena firenena anankiray ny manana taux de croissance négatif zany hoe -7 zany de matetika firenena tena hoe potika tanteraka mihitsy nao zany misy ady trano na tena hoe misy hoe firenena samy firenena fanolobodirindrina no mifanafika de iny manapotika an'ilay fiarikarena ao anatin'ilay firenena anankiray zany no mitovitovy amintsika malagasy am'izao fotoan'izao de nefa ohatrany hoe mandeha ho azy le izy sinsisa de zay mahatonga an'ilay fanontaniana mipetraka ny amin'ny hoe hoentina makaiza moa zany itya firenena malagasy ity aiza ny izoran'izy ity zany fa raha ny fandehan-javatra am'izao fotoan'izao de tena mampalahelo ary tena hoe mampana be ihany ahoana no efa ranondreo tanaranaka malagasy ireo efa nytenenina teto ty fefa elaela ihany tonga ny amin'ny 12 atoandro mirava mpianatra ny CG mirava mpianatra ny lycée mirava mpianatra ny privé eto Antananarivo fomba fitelo hoe ohatran'ireny tantely vaky reny de hoy ny fanontaniana hoe ahoana daholy no hiafarany reto ankizy reto ahoana ny hoaviny reto ankizy reto raha ohatra ianao zany tena hoe mieritreritra ny tena hoavy amin'ny firenena de efa mipetraka tsara aloha izay fanontaniana izay faharoa anao inona daholy ireto ankizy reto mianatra io fa le olona zay tsy mianatra any midezaka be deaibe any le tsy mianatra mbola hafa ihany keo ny momba an'ireny tiano tenena zany zao de hoe raha nyresaka fiarina ny resahana tsy misy antony hoe tokony hampahantra ny gasy zany fa mahantra isika tena fadiranova isika noho ny tsy fahaiza-mitantana noho ny fitiavatena noho ny tsy fisiny ny fitiavatanindrazana reo mantsy fameno fa ianao koa zany tsy hoe raha ohatra ianao hoe hitantana izany raha raisina ny am'ireo firenena ny tonontononina teo reo dia tsy mandeha fotsiny am'izany am'izao izy ireo fa misy zavatra manosika azy eo matoy ny Mauricianina hoe tena andao ifonsa mihitsy raha ato amin'ny resaka siramamy de ato amin'ny resaka textile de ato amin'ny resaka fizahantany tiany ny tanindrazana satria izy efa kely nosy kely ary ampovoan'ny ranomasina indianina ary tiany ny tanindrazany dia tena hoe zay nomen'Andriamanitra azy eo aloha na kely aza ny tany no nampivoariny miezaka izy fa ny tsika eto tena ngeza de ngeza kanefa ataon'ny olona am'izao fotoan'izao fandratoana fakana fotsiny hevitra fakana fotsiny hoe fahaizana de any dia tsika no taraikeo zay no mahatonga ny hoe manam-pahaizana malagasy lasa mifindra-monina any ivelany satria tsy tan'izay atao eto lay fahaizany tena hoe atao ahoana ary izy ity dia lasa izy mandeha any ivelany misy manam-pahaizana eny momba nyresaka nokleary tera tamin'ny malagasy so de tsy fantatsika zany misy manam-pahaizana malagasy eny miasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena be da be any ivelany any eo amin'ny lafin'ny fitaterana teratany malagasy any ivelany any amin'ny fanatanjahantena moa de betsaka efa eto amintsika tsy misy lanesy fa misy teratany malagasy efa tena havanana amin'ireny fikorsana amin'ny ranomany reny resaka skiny tiana tenenina amin'izany be de be manana olontsika manana ny rehetrarehetritsika saingy araka ny teneniny ray aman-dreny ajaina professeur James Ratsima hoe ka le alatra ny tena betsaka eto dia zay no mahatonga n'lay fahavoazan'lay amin'ny malagasy ka eo zany na inona tsy maintsy arahantsika tsara hoe mizotra makaiza moa izany ary io tsy vita amin'ny hoe jerena fotsiny hoe mizotra tena ohatran'ny mikorosofahana fa misy andraikitra izay atakina ao anatin'ny izay rehetrarehetra izay
tsy hoe mampitahotra hoe matao miteny an'izany fa tena hoe miteny ny zava-misy satria maninona tsy te hanany ratsy isika tompoko. Mito ihany ny fandarana eto amin'ny MPS radio Mada zany miara-manonja efa eto indray faniry Razafy Manantany mbola niketriketrika kely izy tao aloha jery mamoaka document mihitsy ny namana ato dia ho avy ihany koa député Mamy Rabendrina ndondray ary faniry. Eny ary misaotra rina satria ny tsika eto moa zany fizarana andraikitra mahafinaritra tsara daholo zany mba ahafahany rehetra maka zay tandrify azy dia isaorany rina tamin'izay taridresaka fanadiadiana faneho-kevitra ary fizaram-baovao zay nentinao zay. Eo tokoa ny olana satria rehefa mandinika an'ilay zava-misy ho resahany eto rehefa avy eo ny tenako sy ny député Mamy Rabendrina rina ny amin'ny fiainan'ny firenena le dysfonctionnement lay ataontsika hoe ty amin'ny lalana moa zany le izy de hoe inona moa zany le sahantsika azy rehefa mandeha ty amin'ny lalana ianao de be tabe mihitsy le zavatra mikorotana ohatra zany ny embouteillage de ohatra zany misy passage zay tokony andehanan'ny mpandeha tongotra na amin'ny trottoir na ety amin'ny passage manokana zay pre zany na any amin'ireny lalana zay mety hoe natokana zay mety andehanany moto sy ny bisikleta reny de tsy ohatran'izay tsony le zava-misy eny amin'ny lalana eny fa samy manao zay tiany atao de ilo ohatra na toerana tsy azo anaovana fivilianana na ny rond-point ohatra de tsy mandeha any amin'izany sehatra ntsony rehetrarehetra fa de miodina any amin'ny tsy tokony hodinany de mandeha any amin'izay tsy tokony andehanany dia ny farany de misy fikorotanana ny lalana ny fifamoivozana de mitarika mety accident ao anatin'izany lalana zany ohatran'izay mihitsiny le kisarisary lay fiaina amin'ny firenena amin'izao fotoana izao samy manao zay tiany atao de samy mandeha samy mitady eo ambonin'iny lalana iny raha ohatra zany zao raisitsika le izy hoe nde eo Analakely isika dia miainga avy aty Anosy zany miazo iny Tamboho-Be any Saint-Michel iny de miodina Maketya Ambohida de mivoaka ary amin'ny tunnel zany de miazo anandohana Analakely de fantatra mazava hoe aiza firy voie iny lalana iny aiza daholo ny sansan'iny lalana iny miakavia sy miakavanana aiza ny mety ho fiviliana zay napetraky ny fitandrona zay fifamoivozana zay aiza ny lalan'ny mpandeha tongotra aiza no tokony ho lalan'ny eny netsika moa tsisy an'izay le moto sy ny bisikleta amin'ny lalana andrenivohitra iny fa raha raisina amin'iny zany le izy hoe iny misy sens interdit de mandeha amin'iny ny sasany iny misy lalana mahitsy miakatra zay hoe lala tokana vo anankiray de mandeha amin'iny lalana iny ny sasany ohatra mandeha telo zay terena ao anatin'izay nefa na le velaran'le lalana ara mety tsy ho tonga amin'izay mety ihany koa ohatra maika ny sasany de mety hiakatra any ambonin'ny trottoir mihitsiny ary dia mety mandona mpandeha tongotra zany de misy ny sasany tsy mahazaka an'le embouteillage de miodina eo atenatelan-dalana eo de mivadika embouteillage indray iny ary terikely koa le fivilianana satria tsisy rond-point rehefa ohatra ty ambonimboniny Ambodahatra zay mbola tsy azo any tunnel zay tsy tokony faritra iodinana dia mety tafahodina eny amin'ny lalana iny misy lalana tsy azo ekarana indray ohatra le midina avy any amin'ny Colbert mahazo any ACC iny fa mety misy miakatra manitsy amin'iny indray ny sasany ohatran'izany le fikorotanan-dalana de ohatran'izany le fikorotanany le fitantanana n'le firenena amin'izao fotoana izao mandeha any amin'ny lalana tsy tokony aleha manitsy any amin'ny lalana tsy tokony hitsina ary lasa miodina any amin'ny lalana tsy tokony hodinana dia tsy misy an'ilay zavatra telo napetraka le gouvernemanta satria ray volana lasitsika zay rehefa nydécrété an'le état de sinistre national lay fanjakana de ozy izy hoe mila mametraka coordination mazava mila manana organisation ary mipetraka tsara ny leadership de rehefa mijery zany tsika amin'izao fotoana izao ny fiainana akapobean'le fiainan'ny firenena dia sady tsy coordonné le izy tsy organisé le izy tsy ahitantsika mpitarika na leader zany lay ao anatin'lay fanjakana misy amin'izao fotoana izao de io hitantsika ety amin'ny endriky ny lalana io créer ny embouteillage
teraka ny accident ary tsy vitan'izany ny zava-doza dia mivoaka ao anatin'lay code de la route zany na samy manao an'le lalàna amin'ny fifamoivozany lay mpandeha tsirairay avy sy lay mpitangina fiarakodia de tsy izy mamaritra n'lay code de la route lay lalàna amin'ny fifamoivozana zay tokony arahana fa izy ny mamorona an'le izy zay le olana zany lasa misy mamorona ary zay nge ny olana ny fifamoivozana eto Madagasikara eto Antananarivo am'izao fotoa zao lasa mamorona lalàna mifamoivozana eny an-dalana eny ny mpitondra fiarakodia satria tsy mahazaka embouteillage tsy mahazaka olona marobe mifamezivezy eny amin'ny lalana tsy mahazaka mifahateren'ny lalana ary tena misy mpitandro ny filaminana mandrindra ary le lalana dia tsy tafarindra araka le fandrindrany le mpitandro ny filaminana de débordé le mpitandro ny filaminana mandamymanizy satria mivoaka ao anatin'ny lalàna daholo lay tompon'andraikitra zay mampiasa ny lalana ny fiarakodia ampiasaina amin'ny lalana ny olombelona mampiasa ny lalana ny sarety ampiasaina amin'ny lalana ny posy ampiasaina amin'ny lalana ny voiture ampiasaina amin'ny lalana zany rehetrarehetra zany dia misy am'le fisavoritahana marobe de ohatran'izany zao fanjakana sy fitatana ndrarahany firenena entiny le fitondrana Andry Rajoelina am'izao fotoana zao misavoritaka izy menakavy de tsy fantatra oatsony hoe mbola misy fandrindrana ve mbola misy an'izay fandaminan'izay ve ary misy mpitarika ve ty fireneny ty fa de ohatrany hoe samy mikepoka zay azo tsy hiteniny eo alohan'izay fa fomba fiteny zany rehetrarehetra zany fampidirana ihany zany tompoko lasy tompoko vavy fa efa eto akaikitsika eto am'izao fotoana zao de solombamboaka ny Madagasikara zay voafidy de tsy am'disitsika anamboatra atrimo sady questeur fahatelo ny anteny meram-pirenena dia ny solombamboaka Mamirabendrina tahaka ny mahazatra moa dia miara-dalàna amintsika izy rehefa laka misy tahaka izao mino isika fa afanandray ny adevitra tahaka ny efa mahazatra antsika rehetra ny amin'ny hoe hitondra famakafakana mitombona hitondra famakafakana zay misy votoatony sy misy lanjany amin'ny fiainan'ny firenena izany no antony lehibe koa isiny zao afandarina miara-manonja izao miarabanao andre matoa député tafaradalina eto ndray isika ary miaraba Faniry Razafy, miaraba Rina Rabe, miaraba ny ekipa teknika rehetra ny anatin'ny any ambadika any na ny ato amin'ny MBS radio sy télévision na ny ao amin'ny radio Mata zay iangiany zao fandaharantsika isan'andro zao fandaharana miara-manonja zay natao indrindra hamakafakana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'ny lafiny rehetra tsy avahana fa indrindra hampitana ny vaovao rehetra misy na efa voalaza ny hafa fa indrindra ireo takona na inina takonana na tsy lazaina mihitsy mba ahafahan'ny vahoaka malagasy manana lenta mitovy eo amin'ny fahalalana ny zava-misy eto amin'ny firenena sy eto amin'izao tontolo zao satria tsy voafetran'ny zava-misy eto toerana ihany ny vaovao fa tsy maintsy miaina ary miara-miaina amin'izao tontolo zao tsika ary izany no iantefan'ny arahaba manokana ho an'ny mpiaino sy mpanaraka ny fandarana miara-manonja isan'andro alatsinainy ka hatramin'ny zoma izay antom-pisiny zao fandaharana zao ary fototra lehibe mbola mampijoro izao fandaharana sy faneho-kevitra sy famakafakana iombonana zao fototra lehibe satria misy izahay eto manao ny anjaranay amin'ny famakafakana amin'ny fikarohana amin'ny fijerena ny vaovao fikatsahana vaovao eto sy eroa hatramin'ny nitra farany iakarana eto amin'ity latabatra ity mandritry ny fotoana rehetra ivezivezena dia mikatsaka vaovao hatrany fa ianareo zay mpanaraka ny fandaharana ihany koa dia isaorana satria ianareo koa dia manome anay ny tsara ho fantatra any misy ianareo tsirairay avy any ifampizarantsika eto ary zay no fototra nananganana n'ity fandaharana miara-manonjy ity ho zahay tamin'ny heritaona 13 volana eo zay Faniry heritaona sy ray volana katroka afako maly mihitsy nananganantsika n'izao fandaharana miara-manonja izao koa dia manatitra ny arahaba ho antsika rehetrarehetra amin'ity andro ny alakamisy fa 10 volana febroary 2024
sy 4 ty zao amoa vo niakatra eto amin'ity fandarany ity taorian'ny fandalovan'ny rivodoza teto amin'ny firenena malagasy tamin'ny faran'ny herinandro iny ka ararotiko ihany faniry sy rina ny miarahaba atsika rehetra tsy maty foa manaina tamin'ny fandalovan'iny rivodoza Batsiray iny Madagasikara ny resaka eto ny firenena malagasy no anisan'ny niaram-boina tamin'ny fandalovan'iny rivodoza iny tsy miresaka isam-pahitra sy ny sisa aloha sika fa vahoaka malagasy iray manontolo tsy akanavaka satria anisan'ny rivodoza faran'izay nahery vaika ary nampitondra takaitra ny faritra maro teto amin'ny nosy iny rivodoza Batsiray iny arabaina hoy tsy maty foa manaina kanefa fatatsika fa nisy ireo potika fananana nisy ireo rava fananana nisy ireo namoy fianakaviana misy ireo mbola mitondra takaitra vokatra ny fandalovan'iny rivodoza Batsiray iny amintsika miteny zao miray fo am'ireo rehetra izay niarany zany izahay ary tondra ny teny fakahirezana sy ny fampiononana ho an'ireo zay namoy havana mantsakaiza tamin'ny fandalovan'iny ny antoko tiako Madagasikara amin'ny akapobeny moa dia mandray anjara mavitrika amin'ny fakahirezana eny fotony an'ireo niaram-boina fampahirezana amin'ny endriny rehetra mihitsy sy fandraisana anjara arak'izay vitan'ny mpikambana sy ny antoko amin'ny akapobeny arak'izay vitan'ny mpikambana sy ny antoko satria fatatsika fa ny fitondram-panjakana manao zay heveriny fa mety amin'ny fitantanana ny teti-bolam-panjakana zay tokony ho efa misy azo anaovana an'izany amin'ny fandalovan'ny voina sahala am'izao fitondram-panjakana no mitatana an'ireny fitondram-panjakana no manao zay mahatonga ny fanampiana avy any amin'ny fanjakana avy any amin'ny fanjakana ireny fa tsy avy amin'ny mpitondra fanjakana fa ny akoatran'izay na fikambanana na orinasa na antoko politika na olon-tsotra de mba samy mitondra zay zakany ihany koa izay le hoe varira iventy fa antenaitsika fa nierikerika no mahatondra drano arabaky teny raha tena nierikerika tokoa na tondra drano na atraboina ny vahoaka malagasy amin'ny fifanampiana toy izao de nieritreritra tokoa nierikerika tokoa no mahatondra drano ka ahafahana mamonjy ireny traboina ireny tamin'ny fandalovan'ny tondra drano tamin'ny tapabolana lasa sy ny rivodoza de fa nanao zay farany azo ny atao zay farany azo natao ny antoko tiako Madagasikara amin'ny rafitra isanambara tonga ny rehetrarehetra amin'ny foko tima tandrifo tsirairay avy comme tima tandrifo tsirairay avy ny tanora tima ny vehivavy tima birao politika nasionaly hatrany amin'ny filoha nasionalin'ny antoko tiako Madagasikara nanao zay farany azo natao mitondra ny fampahirezana sy ny fanampiana tsirambin'ny tanana isa tokantrano tamin'ireo traboina ary nandray sy nijery ny vaovao sy ny tena zava-misy marina zay le lazaiko tany ambolohany hoe misy ny vaovao indraindray nina takonana indraindray nina tsy avoaka indraindray metsitany mpiaza vaovao sasany fa isika ny mahita azy de avoaka sy zaraina amintsika rehetrarehetra ary toy izany am'izao avy nandalovan'ny rivodoza Batsiray zao tsika dia efa any am-perinasany daholo koa ireo rantsana ara-drafitra rehetra eo anivon'ny antoko tiako Madagasikara eo koa ny rafitry ny RMDM nylodobe mipanohitra ao amin'ny demokrasia eto Madagasikara efa any amin'ny ambaratonga mpiarahamonina samy hafa any miaraka amin'ny birao politika nasionaly mitondra ny fanampiana fa ho taterina amintsika eto tsy kelikely moa fivoaran'izany fa ny Razafy Manantany sy Rina Rabe Mananjara efa manaraka any koa ny mpanao gazetitsika manangona ny vaovao rehetrarehetra miaraka amin'ireo tompony andraikitra isanambaratonga sy indrindra vovonany antoko tiako Madagasikara sy ny RMDM mitety ny faritra rehetra any amintsika miteny zao fa ampitaitsika vao miandalana eto ny vaovao mahakasika an'izany fa amafisina ny fiombonana sy ny fiarahana mizaka ny zava-misy amin'ireo vahoaka malagasy zay hiaran'izany vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Batsiray zany zay no ela zay ny lava tsy azo lalovana fotsiny faniry Razafy Rina Rabe fa zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao engany eo lasan'izay ny ratsy
zay ny fomba fitentsika malagasy ary tena faniriana akoatra ny resaka aretina moa zany valana aretina zay tsy mitsahatra ihany fa de tena mamely mafy tokoa any amin'ny zava-misy rehetrarehetra any fa hiditra tsikelikely amin'ny abetin-dresaka androany tsika fanira zafi-manantany a nanaitra kely any resaka nataonao teo fampidirana indrindrandrindra momba ny fifamoivozana sy ny fifandaminana amin'ny tanàna eto an-tanàn-dehibe moa zany resaka teo raha azoko tsara ny tianao atongavana zay fatatsika fa misy ny lalàna sy ny fehezan-dalàna izay mifehany zany fiarahamonina isan-karazany zany atao hoe fehezan-dalàna raha tsy diso de zay le atao hoe code be deabe ny code misy ny code de la route misy ny code d'hygiène misy rehetrarehetra code de l'eau sy ny sisa zay le fehezan-dalàna fa ny fiarahamonina anivon'ny tanàna anankiray ny tanàna rehetra mifanakaiky ny firenena ray manontolo de samy misy an'izay fehezan-dalàna zay raha ny resaka fifamoivozana ianao tao de mizahatra kely manaitra ny saiko sy mitamberina atao tsaiko mihitsy ny fiainana eto tanina rivo renivohatra am'ty resaka fepetra sy fitsipika amin'ny fifamoivozana ty asa raha tadidy ny fanirira zafi-manantany fa tamin'ny tapabolanytsika teto ny resaka somary efa nanipiteny kely mikasika ny fikorotanana eo anivon'ny fiarahamonina kapobeny eto amin'ny firenena somary nanipiteny kely nametra-panontaniana hoe zay ve le endrika anarsira tenenina amin'ny teny frantsay fa rehefa mamerina an'le resaka ianao teo rehefa nanasongadina an'le resaka ianao teo de hoy mety ho zay mihitsy ny toy ilay resaka nataontsika teto tamin'ny tapabolan'ny androany fa de tena samy manao zay tiana atao ny fitsipika apetraka fa mialatsiny fa na ny vahoaka natao za tsy teny hoe miaotra be teny le ho fehezana vahoaka tsy natao ho fehezana fa natao anaja ny fitsipika aza na ny vahoaka natao anaja ny fitsipika natao iainana eto tanàna na ny pampanaja ny fitsipika de samy manao zay tiany atao mpitandro ny filaminana mihitsy io zany indraindray amin'ny toerana sasany tsy ilaozany zay mamarara hoe fiteny malagasy ary mialatsiny amin'ny teny an'zany fa zany ny zava-misy fa indraindray azy tonga ao an-tsain'ny tsirairay zay tonga ao an-tsain'ny mpitondra fiara vaventy no ataony zay tonga ao an-tsain'ny mpitarika sarety no ataony zay tonga ao an-tsain'ny mpandeha tongotra no ataony zay tonga ao an-tsain'ny mpitandro filaminana fa io raha misy tomobila maromaro areo mitovy ny zavatra ataony mitovy ny fihetsika atao na misy mpandeha tongotra mitovy fihetsika areo tsy mitovy ny zavatra miatra amin'iny amin'ny fanafaizana sy ny fanasaziana ary de tena mampalahelo ny vahoaka sy ny mpiaramonina zany fa resahantsika eto satria indraindray tsy voapirofo akory ilay fehezan-dalàna mpiarina tsy voapirofo akory ary tsy mbola miatra akory reny fehezan-dalàna reny ange indrindra amin'ny resaka fifamoivozana amin'ny ankapobeny de misy ny fehezan-dalàna fa misy ny didim-pitondrana zay tsy maintsy avoaka ny fiadidina ny tanàna anankiray ahafahana mampiatra ny fitsipika sahaza ny toerana anankiray didim-pitondrana hoy azy zay le hoe arrêté municipal na arrêté communal fa indraindray tsy misy an'ireny akory marina fa mpitandro filaminana de afaka mametraka fepetra anankiray na de mifanohitra tanteraka amin'ireny zavatra ireny ary hoan'ny zavatra vonjomaika hoan'ny amehana fa indraindray amin'ny fiainana andavanandro tsy misy amehana tsy misy ninina fa lasa iny le atao hoe manamafy ny zavatra tsy voasoratra fa lasa iainana andavanandro amin'ny faritra anankiray ohatra maromaro ny sampanan-dalana vaovao eto tanina rivo renivohitra zay tsy fantatra mihitsy fa tsy mbola nisy didim-pitondrana mametra ny fiainana eo anivon'izany sampanan-dalana vaovao zany fa ny mpitandro filaminana no mijery zay hitany fa sahaza sy mety kanefa araka voalazako teo ny tsy fampiarana didim-pitondrana anankiray na lalàna anankiray amina toe-javatra anankiray tsy natao iverimberina isan'andro fa misy ny fepetra maharitra amin'ny toerana iny ary zay tsidiko kely zay fanira zafi-matany hoe mba hatsipy ihany feo ikika ny vahoaka ny amin'ny hoe lasa misy fanararotana indraindray le izy lasa asa fitadiavam-bola ny fiadidina ny tanàna mihitsy ve le izy indraindray fa tafahoatra loatra indraindray fa zavatra tsy misy voapirofo tsy misy marquage au sol akory tsy misy ninninina fa lazaina fotsiny fa zay no izy fa rehefa ny
ny mpitandro filaminana no moa milaza azy de voalaza fa marina mampite iteny mihitsy hoe porfoy aloha ifampitaritarika visy avanana fa ny olona koa moa efa samy maika efa samy sahirana mahasahirana azy a natsidiko kely fotsiny zay fa nihira zavy satria no lazainao la natsidika eo kelykio lay resaka teo de somary mampiverina ao an-tsaiko a ny resaka ataon'ny olona ny andalana hoe tafahoatra loatra raindray am'ireny toerana fantatra fa tsy mbola misy fandaminana mipetraka ireny a de lasa samy manao zay tiany atao ny rehetrarehetra ary zay moa efa mafitina ihany a indraindray am'le zavatra tiatsika resana amin'ny akabeny am'le hoe fikorotanana amin'ny lafiny akabeny eto any amin'ny firenena fa ny anomboantsika azy depute membre Benrina de androany fa 10 volana febroary zany de zay fa 10 volana febroary zay a de misy vaovao zay andrasany rehetra eo amin'ny firenena am'izao fotoana zao de inona moa zany fa nisy ny recrutement zany na fiantsona zay mety consultant national zany anao ny fandrindrana antsoratra zany ny projet prioritaire ny plan émergence Madagasikara zany de izy io a raha ny antota taratasy zay hitantsika eto a dia efa mipubliena zany na postena tamin'ny faharaika amby 20 volana janoary 2024 de tapitra anio zany a fa 10 volana febroary 2024 mazava tsara ao anatin'izay taratasy zay de hoe ny apetrany a dia ny fikarohana consultant zay zany loray fa faharoa etsy amban'izay de hoe ny document zay miaraka anatin'izany de TDR na terme de référence de misy lettre de soumission zany manazava am'tya recrutement zay ataon'ny fitondram-panjakana miaraka amin'ny PNUD ity de ao anatin'lay notice de sélection zany le fanazavana amin'ny akabean'lay fifantenana dia mazava tsara ny ao hoe recrutement na consultant national pour la formulation des projets prioritaires du PEM veriko tsara amitsika recrutement ozy izy de un consultant national pour la formulation projet prioritaire du PEM rehefa miresaka formulation zany tsika dia anisany fandrindrana rijateny lehibe zany mahakasika ny projet prioritaire ny PEM ny atao hoe PEM de plan émergence Madagasikara zany de i plan émergence Madagasikara iny raha tsarotsika tsara tamin'ny taona 2024 lay fihetsiketsehana mipoapoaka be mihitsy nataon'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao izy fa tamin'izany fotoanandro zany izy dia olona ny heverina fa hitondra firenena ary nieritreritra fitondra firenena de hoe efa misy fomba iray eto manavitra ny Madagasikara ahafahana manala Madagasikara anatin'ny fantrana ary io ny lala tokana ho ingarajoelona sy ireo mpiaradia amin'ny tamin'ny fotoanandro ary naseho tany ampitan-dranomasina zany tamin'ny alan'ilay hoe initiative émergence Madagasikara na UM de nanaraka an'iny tsarotsika tsara misy an'le boky zay ny tantara le parcours politique an'Andriamatoa Rajoelina le amour de la patrie de fantatsika tsara indray taorinan'izay fa misy le présentation le IEM natao teto Antananarivo na teny anivon'ny Arena na teny amin'ny Palais des Sports miresaka an'ilay vina an'ilay Andriamatoa Rajoelina zay iainga aty anatin'ilay fahasahiny nambarana tamin'izany fotoana zany fa hoe hanavitra ary tsy amela irery ny vahoaka malagasy ary de anokana ny tenany sy ny fiainany ho an'izany firenena malagasy zany tamin'ny 2024 de ity initiative émergence Madagasikara ity no netiny teo anatrehany rehetra hoe ity ny lalana ahafahana mamoaka ny Madagasikara ao anatin'izany olan'ny fahantrana sy ny ara-toekarena sy ny fampandrosoana zay tara hoy izy tao anatin'ny 20 taona tamin'izany fotoanandro zany de nietrehitra zany rehetra hoe efa milamindamany le UM efa misy karazana programme maromaro satria programme lay UM zay hoetiny raha lany izy zany de mivadika programme iny initiative émergence Madagasikara iny zay mirazotra am'le PGE na programme général de l'État zay tsy maintsy cadrena ho isa-taona ao anatin'izay texte nany lalampandrenina zay lay programme général de l'État satria ty zany le zavatra nambarina Andriamatoa Rajoelina fa hoetiny ho an'ny vahoaka malagasy ka nandreseny lahatra azy ny président Marc Ravalomanina manifesto ny président Rajaonarimampianina fisandratana 2030 tatak'izay lizy mba azotsika azy tsara de ty IEM ity ny enga Rajoelina ka rehefa tonga izy
de nieritreritra nrehetrarehetra hoe ahoana ary am'izay zany ny fomba natanterahana le UM. De misy fantatsika tsara ny émergence aty amin'ny énergie, ny émergence aty amin'ny resaka éducation, ny aty amin'ny santé, ny aty amin'ny resaka sécurité, marobe le nanaovana fihetsiketsehana tam'izany fotoanan'izany anatrany amin'ny CCI vato ary hoe reto de efa vonona, efa manana bailleur tsika, efa vonina any reo partenaire rehetrarehetra zay tonga vao vatany tonga eo tsika de anampy amin'ny lafiny rehetrarehetra any Madagasikara. Efa misy orinasa any, efa hiara-iasa amin'ny fitondram-panjakana raha izy ny lany eo ary de efa azo raisina fotsiny reto programma ao anatiny tia initiative émergence Madagasikara ity. Fa ankivareo ianao araky ny tantara taloha tamin'ny RNM na tamin'ny radio Madagasikara, ankivareo ianao mbola hanaovana fanoratana sy fandrindrana laya projet naya resana ao anatin'ity UM ty de lasa PM izy am'izao fotoana zao. Efa tamin'ny heritaona ny tenen'ny député Mamirabenydrina tamin'ny volana janoary zay nandehanantsika tato anatin'ny miara-manonjana efa hoe isy ny lancement officiel n'zany plan émergence Madagasikara zany. De taty aoriana niembotra indray le izy, de taty aoriana mivadika isan'ireo départementa ministérial indray manoratra ny fomba handrafetana sy ireo maika zay iverina fa tokony ho atao ao anatin'le plan émergence Madagasikara tamin'ireo mpikambana teo anivon'ny gouvernementa izany. De zao zany hitatsika am'izao am'izay le izy de hoe nivadika fiara-miasa mihitsy le izy miaraka amin'ny PNUD satria tsy mahita moa partenaire le fanjakana tsy maintsy miresaka am'reto partenaire technique financier reto de nivokatra any am'le hoe fomba anaovana formulation na projet prioritaire ny PEM zany. De mazava ao anatin'ny intitulé le izy na le hoe lohateny l'émission ngeza be de hoe formulation des projets prioritaires du PEM, contrat de consultance durant une mission 30 jours presté. Zay ny zavatra resahana ao anatin'izany. De rehefa vakitsika le izy satria rehefa misy projet moa zany, rehefa misy zavatra atao de tsy maintsy mitady TDR foana no mahazatra ny rehetra satria io tsy maintsy engana. Io TDR io natao hoe terme de référence zany anaovana an'ilay mission lay iraka. De zao no nambarinao anatin'le izy contexte zany resana. Ty contexte ty no mibata lay andininy rehetrarehetra ahafahana maka an'lay ino mo zany consultant ao anatin'le izy zany. Takony hoe rehefa mijery lalam-panorenana antsika aloha zany dia tsy maintsy mijery ny savaranandro na ny préambule satria iny no mibata n'lay endriky lay lalam-panorenana isanandininy ho resahana zany. De raha ohatra mijery texte tika entiny anivon'ny Assemblée nationale dia tsy maintsy misy matetika amin'ny akabeny ny avant-propos na misy amin'ny akabeny ny préambule arak'izay fomba fiteny eo satria iny ny batan'le texte rehefa avy eo. De ity zany le contexte miresaka an'lay antony hanaovana an'le recrutement zay consultant national anao formulation an'lay projet prioritaire MPM. De zao ndresahany ao dans le cadre ozy izy de la recherche de financement du plan émergence Madagascar, mazava tsara, dans le cadre de la recherche de financement du plan émergence Madagascar PEM, ao anaty ny fikarohana famatsimbola ny plan émergence Madagascar PEM, le gouvernement de Madagascar a décidé de finaliser la formulation des projets prioritaires et présidentiels. Ny gouvernementa Madagascar de tapa-kevitra ny amarana tanteraka ny fandrindrana ny projet prioritaire sy ny présidentiel zany pour réaliser une croissance économique plus forte, mba ahafahana manatratra ny fiakarany toe-karena hoaingana indrindra zany na mahomby io zany, soutenu et inclusif afin de poser les bases de l'émergence économique. Zany toanana sy tsy misy fifampiandena amin'ny fametrahana ny fototry zany fiaingana ara-toe-karena izany. Le gouvernement de Madagascar a élaboré, le gouvernement de Madagascar dia namolavola ny plan émergence Madagascar. Le PEM définit la vision
ny PME izy izy de mamaritra fomba fijery et la stratégie de développement ny paikady amin'ny fampandrosoana ny firenena stratégie de développement du pays qui repose sur 3 socles zay mametraka andro telo lehibe dia ny renforcement du capital humain na ny fanamafisana ny maolona na ny ino moa zany capital humain ny lanjany maolona zany amin'ny akapobeany le développement l'économie zany hoe fampandrosoana radio-karena et la protection de l'environnement sy ny fiarovana ny tontolo iainana zava-tsara mihitsy zany a sady mamaky amin'ny teny frantsay tsika miezaka mandika amin'ny teny gasy c'est sûr que la sont soutenu ozy izy par un pivot central qui est la gouvernance zany reo andro reo izy izy dia toana nylay pivot central angezabe zany hoe lay andro eo ampovoany ahafahana zany a mampahomby an'ireo soklareo amin'ny alalany fitantanana tsara na ny gouvernance de resahany le PME izy izy constitue aussi le document de référence de intervention de l'État zany hoe ny PME dia misy constitution zany na constitue misy fanambarana akabeana document na antota taratasy zay miraikitra ny intervention ny fanjakana ny fomba fijery ny fanjakana ny partenaire technique et financier na ny PTF ny partenariat public privé zany hoe reo tsy miakina sy fanjakana miara-miasa ary ny participation citoyenne na ny fandraisana anjara ny olo-pirenena ezahako ny vakina sy ny fitiniko tamin'ny teny gasy le izy amin'ny fomba mora azo tsika azy fianalelanelana izy misy voazavatsika amin'ny teny gasy ihany satria misy ihany koa le mot technique amin'ny teny frantsay zay tsy maintsy karohana zany ny fomba famadihana azy amin'ny teny gasy ohatrany hoe pivot central zany zao a mety sarosarotra kely izy fa mety ho azotsika ihany zany pivot central zany dia zavatra lehibe eo ampovoany iaingana zany ahafahana miaro an'le socle na le andro telo zay resahana anaty am'ty PM ty de amin'ny alala ny fitantanana na hoe gouvernance zany zay le izy amin'ny akapobeany zany hoe ity zany de ao anatin'ny fikarohana famatsimbolona n'le plan émergence Madagasikara satria ity ny everina fa hametraka tsara ny renforcement capital humain zany hoe ny fampandrosoana ny olombelona ny développement économique ny fampandrosoana radio-karena sy ny fiarovana ny tontolo iainana aty amin'ny taona 2024 satria tamy 1 janoary no publier lay recrutement national zany hitady an'le consultant dia deadline nandroany 10 volana febroary no mitady olombelona consultant hamarana ny fandrindrana zay rijateny ny amin'ny alala ny projet prioritaire ny plan émergence Madagasikara zay le fitondrana aty amin'ny taona 2024 de azavain'ny fanazavana marobe zany atao anatin'ny objectif global la mission ao anatin'ny objectif spécifique an'zany mission zany zay le izy raha fitininy amitsika de hoe aiza mo misy fampandrosoana vanina lay programme zany nanababona an'le vahoaka malagasy ary io alefatsika isan'andro io député membre be indrindra hoe zao ngeny nambaran'le filompinena tany am'izay rehetra naliany atao tena mitovy any Europe nareo atao tena mitovy any Paris nareo ananganana usine tena cimenterie ny aty amin'ny toerana zao ananganana orinasa panao solaire avaradrano ananganana building ngeza be ohatran'zao misy parking ny EPP zao atao Miami atao n'ty ambolo coton de Tuileries tsika rehetrarehetra sisy ao anatin'ny initiative émergence misy an'zany tanamasoandro zany misy an'zany hoe 50 000 logements sisy zany aile izy pokaty fa mbola manoratra efo tapitra amin'ny mandrany le fitondrany any Rajoelina mbola anoratra sy karoka famatsimbola miaraka amin'ilay PNUD ao anatin'ilay projet d'appui institutionnel na PAU miaraka amin'ny PNUD sy ny secrétariat général na présidence mikaroka amina consultant national la député membre Bendrina amina trangan-javatra ohatran'izao misaotra fa nira zava-manantany ity moa zany isaka miresaky tsika heritaona mahery zao de miandry an'ity PEM ty izay toy ilay IEM misaotra mifaniry tsika nanazava amin'ny atsipiriany arak'izay tratra teto ilay zava misy am'izao fotoana zao
de ilay terme de référence navoaka mba atongavana amin'ny fitadiavana olona mba tsy tenenako ndray hoe fitadiavana atodo fitadiavana cerveau amin'ny fanatanterahana an'le izy fa za faniry te ao anatin'le fanadiadiana sy le famakafakana te ijery mihitsy hoe atraiza ny fototry le izy a maha initiative azy inona ny dingana nandrasan'ny firenena nandrasan'ny vahoaka amin'ny fanatanterahana an'le initiative minitsy mandika le izy amin'ny teny malagasy satria matahotra hoe sao de misy mifandiso fa rehefa jerentsika satria raha ohatra ka ny dingana nasehony zareo tompony an'lay izy de ny initiative nandeha aloha la IEM initiative émergence Madagascar zareo moa tsy tia mampiasa le teny hoe fisandratana noho ny resaka loko angambany kanefa ny émergence rehefa tena dikatsika de fisandratana ihany io mba tsy tenenako hoe tonga indray lay fakana tahaka sy ny sisa sy ny sisa émergent misandratra zay ny émergence fisandratana zay le izy fa tsy tiany zareo mihitsy le mampiasa le izy amin'ny teny malagasy hoe fisandratana ary manapirofo an'lay fomba fiasa miala am'lay fitohizany na raha-mpanjakana na lay continuité de l'état ka za te hamakafaka te hiditra lalany am'le hoe sanatria ve de nataotao foana ny fandrafetana na ireo voambolana ireo fotsiny ara hoe initiative émergence Madagascar sanatria ve de nataotao foana zany zavatra zany fa zay fotsiny tonga tao an-tsaina fa inona moa le atao hoe initiative faniry rehefa mijeritsika rehefa mandalinatsika ny atao hoe initiative de fandraisan'olona anankiray ataoko hoe olona anankiray aloha fanapahan-kevitra aingana mahakasika toe-javatra anankiray tsy mila ny hevitry ny hafa zay amin'ny akapobeny ataontsika hoe andikatsika ny dika ny initiative amin'ny teny frantsay fandraisan'ny olona anankiray fanapahan-kevitra hoentina miatrika toe-javatra anankiray na ino ty izy fikasana anankiray tsy miandry ny hevitry ny hafa raha misy ny hevitry ny hafa tsy tonga namana vao mavomavo fa tsy voatery miandry an'izay fa izy rery de ao tsika mametraka fanontaniana raha ny fidy an'ity voambolana initiative ty ary ny filoham-pirenena perinasa ka ny antsoantso hatramin'izay hatrany amin'ny fotoana fampelezan-kevitra hoe efa misy ny initiative émergence Madagascar na le IEM dikan'izany ve eritreriny izy samy rery no nentiny hitondrana ny firenena samitsika mijery fa zay ny dikany initiative ka zay mahatonga amin'ny teny hoe de sanatria ve nataotao foana sa hoentina fizahozahoana izaho ilay fanomezana anarana an'ilay politika hoentina mampandroso ny firenena amin'ny akapobeny initiative émergence Madagascar zany hoe raha veriko ilay fanazavana teo dia fanapahan-kevitr'olona anankiray fa azotsika atao koa mieritreritra rehefa avy eo hoe tsy olona anankiray fa ataontsika hoe misy vondron'olona vitsivitsy izy mba hoe ny tanipo sy ny tanim-pitiavana amin'ny firenena de nitady ny hevitra sy ny fanapahan-kevitra sahaza de ataontsika hoe vondron'olona raha le izy fa izay ve no tena zavatra nitranga raha nylaza sy ny antsoantso napafantatra ny atao hoe misy ny IEM misy la initiative la eritreritra mivoaka avy any anatin'ireo mpandray fanapahan-kevitra ireo izay tsy mety mivoaka amin'ny atsipiriany imasom-bahoaka mihitsy hoe inona marina le izy raha ny tena marina mantsy raha mandray an'izany ataoko hoe famaritana tsotsotra sy famakafakana sy fandalinana voambolana zany tsika de mieritreritra hoe nahita ny toe-java misy eto amin'ny firenena zany reo olona reo na i olona io na iny olona iny de nahita hoe zao ny tonga atao tsaiko zao ny eritreritro zao ny eritreritray hoentina mamany olana hoentina manatsara ataoko anaty farangisosina le manatsara fa io moa samy manany eritreriny manatsara ny samy manany azy ko fa zao no tsirikevitra avy aty anatinay avy aty anatiko hoentina manatsara raha zany mitondra ny firenena de zay no hoentiko hitantanana ny firenena de eo le mipetraka le fanontaniana hoe tena nyainga marina avy amin'ny zava-misy ve
tena nyainga mariny avy amin'ny zavatra iainany vahoaka malagasy ve io le filazana za tsy miteny hoe fanoratana satria filaza fanira za fa manatany teo fanazavany teo tsy voasoratra mihitsy io mandraky tiany androany fa lasa ambava ambony vavahady ambony pilipitra fotsiny no lazana hoe misy le UM ary tany am'izany taona 2024 zany tsika faniry de nahalala tsara fa rehefa miresaka mandeha be lay orona tsara miverimberina tany amin'ny tambajotra tany le hoe ampy veny karama iainan'ny karama raisin'ny piasa eto Madagasikara misy filamina misy fandripahalemana ve eto Madagasikara sy ny sisa sy ny sisa samy nahitany iny tsika ampy veny angovo mbola misy veny délestage de rehefa mandinika zany tsika de tena hoe tena nandinika le zava-misy nyainana tokoa ve zany le olona tamin'ireny vanim-potoana ireny de nahatonga azy nanana le initiative manompoka mamoaka le manandrana mandika le izy amin'ny teny malagasy afaniry hoe tsirikevitra tsy fantatro na mahadika azy na tsy mahadika azy fa nanompoka mivoaka zany tsirikevitra avy any anatin'ny tany de laza izy fa misy le IEM tsirikevitra ho amin'ny fampisandratana na fisandratana Madagasikara de samy nieritrerititsika ny eno ny vahoaka tamin'izany hoe tena niainga avy amin'ny zava-misy marina izy ko fiainana andavanandro ny vahoaka mihitsy no voaresany tao am'le hoe fanontaniana hoe manahoana fiainana mahazo ny fikarakarana sy ny fitsaboana sahaza ve vahoaka malagasy mahazo ny fanabeazana sahaza ve ny zanaka malagasy tany amin'ny taona 2024 zany de eo tsy tam'izay raha manaraka eritreritra hoe nisy lojika tsika ny zavatra mipetraka tam'izay de vokatry ny fahitany ny zava-misy tam'izany no nisy iny lay tsirikevitra na le initiative de nolazaina naparitany ombieny fa misy io tsirikevitra na initiative io tsy malalitsika hatreto na azy rery io azy filoham-pirenena perinasa na mba niombona ny taman'olona vitsivitsy izay fomba fiasa zany tsy ianao rery no mahavita tena fa raha nylaza izy tam'izany fotoana zany de nylaza vanim-potoana mihitsy izy nandritry ny 5 taona izy faniry nylaza fa niomana amin'ny famoahana n'ireo tsirikevitra ireo amin'ny fampiarana zany tsirikevitra zany ary niomana hitondra ny firenena de roboka tokoa ny vahoaka malagasy sasantsasany za tsy resaka amin'ny problema sy ny sangodimpanina nateraky ny zavatra nitranga tamin'ny fifidianana fa de nisy roboka tao anatin'lay oeraoera be tamin'ny nanehoana n'lay tsirikevitra tamin'izany fotoana zany rehefa nandeha ny fotoana nandray ny fahefana ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao miandritsika ahoana ny fanatanterahana azy de teo angamba vao tonga saina satria tsy maintsy ametraka ilay PGE na lay politique générale de l'État zay tsy maintsy entina anivony anteny miera-pirenena rehefa voatendry ny lehibe ny gouvernemanta manangana gouvernemanta anankiray de teo angamba vao tonga zay tsy nisy nyresaka PEM mihitsy faniry tany am-boalohany IEM foana fa ikeo vao tonga saina mahita ny fomba fiasa amin'ny ankapobeny resaka terme de référence faniry teo nampiseho hoe inona ny atao hoe terme de référence de ny vakina le izy de ao anatin'le izy no ahafahantsika manakatra hoe inona avy ny zavatra misy inona avy ny zavatra ilaina entina manatanteraka tsirikevitra anankiray samy manana tsirikevina iny ny olona tsirairay avy ary samy manana initiativany rehefa défaillant le fanjakana malagasy rehefa tsy mahavita ny zavatra nampanantena ny vahoaka ny fanjakana malagasy de mandray initiative tsirairay avy maka ny tsirikeviny tsirairay avy mandray fanapahan-keviny vahoaka tsirairay avy hiatrehan'ny fiainany tsy miandry ny hafa itsony tsy miandry ny fitondram-panjakana tsy miandry ny manodidina azy de eo tsika zany manao hoe ahoana azy zany ny fampiarana an'izay tsirikevitra izay mino afa tsy misy ny tsirikevitra tena hoe ratsy fa ahoana ny fampiarana azy de teo mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao faniry vao namoaka le P hoe asiana koa le PEM zay vao tonga saina hoe ay moa mila drafitra zany plan nge le PEM ny atao hoe plan de drafitra ny fiteny malagasy drafitra ny fampisandratana Madagasikara zay zany nydika le PEM zany hoe raha ny tena marina rehefa zohitsika zay tantara zay de tsy nisy akory lay 5 taona tany aloha ny omanana fa na drafitra raha tsy voaomana na akizy anao devoir ana ampianarana aza tompoko
ampianarina manao drafitra alohan'ny tena anatanterahana an'ireny devoir ireny. Ka raha ohatra ianao nylaza fa niomana amina zavatra anankiray kanefa ny drafitra rakay tsy voapetraka ao akory fa efa tafajoboka ao anatiny ianao vao hoe andeha hanangana drafitra ary nampanantena fa hivoaka tamin'ny volana janoary 2024 ilay drafitra. Raha ohatra ianao tany amin'ny volana janoary 2024 nandray fahefana ary nilaza ianao talohan'izay fa dimy taona talohan'izay ianao nefa niomana ny amin'ny fandraisana ny fitondrana ny firenena dia hoy izahay hoe tsia ay tsy izay ny zava-nisy. Aya natao fotsiny nentina nambaboana amin'ny fon'ny malagasy fantatsika fa malagasy amin'ny ankapobeny dia olony fo. Zay zany ny zava-nisy tao anatin'ilay izy dia tonga eo amin'ilay dingany drafitra tsika faniry mametraka zany tsika hoe eo zany vao napetraka le PGE angamba le PGE rehefa tena jerentsika dia mety hoe famakafakana n'lay IEM fotsiny fa le drafitra fampiarana azy teo vao nitadiavana ary profo fa tsy tafavoaka le izy io zavatra hitantsika eo 10 febroary 2024 tsika zao vao voaka hoe am'ty datin'androandroany ity no farafandraisana ny candidature sa inona moa filazan'izany ho amin'ny fanatanterahany olona hitarika fanatanterahana n'lay plan. Le plan mbola tsy mivoaka, le PEM mbola tsy mivoaka, lay drafitra tsy mbola mivoaka. Tapitra tamin'ny folo teo le izy. Le drafitra tsy mbola fantatra satria mbola tsy voasoratra fa reo olona reo zany 3 taona teoriana taona teoriana le fanomeza toko hoe 20 janoary angamba izay 2024 zay vao hitady ny olona hanoratra an'le izy manaprofo zany fa kototo mihitsy nanomanana ny fitantanana ny firenena ary za miteny fa na olona tsy niomana hitondra firenena raha fa ny am'tany sasa mitrangy zany tsy manana fomba fiasa oatra zany hoe 3 taona tiariana mbola tsy manana n'lay drafitra ihany dia mijerytsika hoe inona moa no atao hoe drafitra ao anatin'ny drafitra nge ny atao hoe drafitra dia mamoaka ny dingana tokony hoarahana rehetrarehetra amin'ny fanatanterahana n'lay eritreritra ilay tsirikevitra ilay inisiativa ilay programma ilay politika dia mijerytsika hoe zao zany voa amoaka n'izany drafitra zany io olona zay ho recrutena manompoka androany io ho consultant eo zany vao ametraka hoe inona ny drafitra anoratra le drafitra dia ametraka hoe ahoana ny fampiarana azy dia eo zany tsika vao miandro hoe raha tena milamina tokoa raha tena niomana tokoa dia tokony efa fantatra hoe ny fanasokajiana n'ireo dingana rehetrarehetra ireo isaky ny karazana asa zay le hoe isaky ny secteur d'activité ny ainga avy amin'ny famantarana ny zava-misy iaina ny vahoaka malagasy raha ny antsoantsika efa nirina nandritra ny volana maromaro hoe ny zavatra ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao nge na amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny fiatrehana ny zavatra tsy napoizina loza voajanahary sy ny valanaretana dia tsy misy miatraika tsy misy mamaly ny filan'ny vahoaka amin'ny fiainana andavanandro asa le inisiativa mihitsy rehefa tena dinihana hoe tena nyaingy avy amin'ny zava-misy marina iainan'ny firenena ve le inisiativa fa ny zavatra andanian'ny fitondram-panjakana vola ny akamaroany ara tsy tateraka hatramin'ny farany ny sasany tsy nyaingy akory ny sasany vato fototra voapetraka dia tavela teo raha nanaraka vaovaotsika dia nahena hoe gabony aza roa taona tsy tateraka mialatsiny amin'le fitenenana fa zay zava-nisy hitako any amin'ny toerana fivoahany hitako any amin'ny tambajotra any zay nisy fampanantenana tany ary nyaingy avy amin'ny tsy fisihana drafitra amin'ny fanatanterahana azy reny zany ara tsy tateraka dia ahoana moa inotsika fa 3 taona teariana nandraisana fahefana vao anoratra drafitra zay vao eritreritra hoe anatanteraka an'izany zay vao raha izao ny zava-misy zay vao tsy maintsy irona makany amin'ny fanangonan-kevitra faritra vitsivitsy ange mba tsy hitenenako hoe faritra anankiray no nanaovana ino ty izy atelier hatramin'izao hijerevana hoe inona sahaza an'iny faritra iny fa misy faritra 320 ange eto Madagasikara 220 nampiana ray 320 dia izao nefa raha izay lojika izay no arahantsika
navadiko fo mila zaka azy raha ny zava-misy am'izao fotoana zao miaingy amin'io fanaova fitadiavana consultant inao raha tsika de zao zany tsika vao hanango-kevitra hoe inona ny zavatra tena ilain'ny vahoaka malagasy ao anatin'le izy ahoana inavony sokajina filan'ny vahoaka malagasy ary io a miaingy amin'ny filana andavanandro ary tonga any amin'ny filana tsy ampoizina vokatry ny loza voajanahary sy ty valana retina be izay mitranga eto Madagasikara ty voango ny za zavatra rehetrarehetra zany no ilanany atao fikaonan-doha zany no ilanany atao concertation nationale voango ny zany zavatra rehetrarehetra zany a zay vo anoratra nge io olona io zay vo anoratra n'lay drafitra izay vo anao sosikevitra hoe zao zany ny fomba hitondrana azy de tsy fantatro raha izay fomba fiasa hatram'izay 3 taona zay a mila 4 taona ndray zany a vo voasoratra io PEM io averiko fa tamin'ny volana janoary 2024 misy orona tsara milaza an'izany any ny tompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena ny laza fa hoe hivoaka tamin'izany volana janoary zany 2024 io drafitra io rehefa voasoratra zany mahazo fankatoavany rehetrarehetra ny fampiarana azy haseho vahoaka zay le nandrasana ampahafantarina n'izao tontolo zao hitadiavana mpiara-miombonantoka zay le PTF ny tenen'ny fanira zafy teo zay vo mirory miditra makany amin'ny fampiarana sy ny fanatanterahana-tsika zay vo mijeriny hoe inona ny moyen ilaina ao anatin'le izy ao anatin'ny moyen raha-pirenena ny resahana misy moyen juridique na fametrahana ny lalàna na ny cadre juridique hoentina mifehy ny fanatanterahana zany sahaza za tsy miteny hoe tsy misy ny lalàna am'izao fotoana fa sahaza ilay filan'ny vahoaka sy filana amin'ny fanatanterahana politika mpanjakana ao anatin'izany ny filana amin'ny olona natanterahana an'le izy ary ao tsika de mahatsapa hoe tsy gagy tsika faniry raha ohatra ka isaka ny 4 volana de niova ny gouvernemanta de nitady karazana metraka karazana gouvernement de combat gouvernement de cerveau sy gouvernement d'action sy sisa fa raha ohatra ka tena marina lay filazana taloha ny omana nandritra ny 5 taona taloha 2024 mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao de fa tokony mipetraka hatrany zany ary tsy niova fa nanana stabilité ny fitondram-panjakana fa tsy niova isaky ny volana vitsivitsy ary ny tena loza ao anatin'le izy ilay gouvernemanta tsy vitany hoe miova fa tena nanaitra ny mpanara-baovao tamin'ny fanovana farany fanira zafy manatany le voavoatendry ireo tompony andraikitra anivon'ny gouvernemanta tsirairay de ny mpanendry mihitsy miteny hoe mbola mila efa-bolany reo zay vao mandray ny andraikiny kanefa nisy tsy niandry herinandro akory de fa tsy maintsy nesorina midiky zany fa tsy niomana mihitsy ary zay le profo le instabilité na le fitsingila ilan'ny fitondram-panjakana zay niainantsika nandritra zay 3 taona zay raha ohatra tena niomana raha ohatra tena sahazany zava-nisy marina le tsirikevitra na ilay initiative raha ohatra tena mipetraka ara-potoana tsara lay plan na lay drafitra de fa nanatanteraka fotsiny zay olona napetraka nisy fitenenana nge tam'izany fanira zafy manatany azotsika tadiavana zany de avoaketo hoe na ny olona natanteraka an'io IOM io aza efa fantatra olo tam'izany fotoana zany kanefa de ny rahantsika nalala fa mbola vo tao anatin'ny 3 taona farany no tadiavina daholo ny nanaovana appel manifestation d'intérêt zany hoe nanaovana antso imasom-bahoaka ny olona mety anatanteraka an'le izy zao fantatsika hatramin'ny maso ivo farany teo izay hitarika ny mission diplomatique malagasy any velany mbola nanaovana antso kay zany ny profo fa tsy nisy nininina mihitsy tao anatin'le izy de tonga amina dingana mampametra-panontaniantsika zao tsika rehefa miresaka de ao anaty lojika taona fahaefatra tsika zao miditra amin'ny taona fahaefatra amin'ny fitantanany ekipa am'izao fotoana zao nda raha-pirenena mbola vo miomana ijerin'ny olona anoratra n'lay drafitra raha mampitatsika amin'ny fitondram-panjakana amin'ny ankapobeny atsika mofaniry mifantatsika dia foniny isika nitondra ny firenena teo ambany fitarihan'ny filora valomanana nametraka n'lay hoe map na ny Madagasikara perinasa Madagasikara action plan drafitra koa zany tsy nisy oeraoera talohan'zany fa tonga de drafitra samy malalo tsika drafitra voasoratra
ary tonga de efa fantatra ny fomba natanterahana azy ny mpiara-miombonantoka ny olona natanteraka azy ary tam'izany na ny relève na ny génération manaraka any amin'ny taona maromaro anariana hanohy ny fitariana azy ara de efa voaomana tamin'ny alalan'ny fikarakarana tsara sy ampanabeazana sy ny fampianarana nireo tanora sy ny zanaky ny malagasy tamin'izany fotoana zany ka eto tsika efaniry de mizara amin'ny vahoaka malagasy hoe tsy gagy tsika raha ohatra zao ny firenetsika hitady taux de croissance ambony zany ny voalaza ato nefa ny taux de croissance atsika efa miiba tao anatin'izay 3 taona zay zao aty amin'ny taona faefatra hoa vao hitady ny fomba sy ny drafitra veriko ihany sy ny olona anatanteraka ny fampiakarana azy de aza gagy tsika raha mitaona 324 tsy mahita résultat tsy mahita vokatra azo tsapaitanana ary vao maika midina hidina any amin'ny tsy azo ny eritreretina tao anatin'izay 10 taona faran'izay ny zava-misy anjarantsika mieritreritra nandeha foana moa tatoato no ny resaka hoe diso safidy ny malagasy tsy maninony zany diso indray mandeha fa ny ataona eto de mampafantatra zava-misy milaza ny antony sy ny hoe inona tokoa moa zany natonga le malagasy ho tafajabaka tao anatin'ilay safidy diso ary mampiomana satria zany taona faefatra zany efa fiomanana any amin'ny taona fahadimy famaranana ny tom-piasan'ny mpitondra anankiray ahafahantsika mieritreritra tsara ahafahan'ny vahoaka malagasy mandinika tsara diso indray mandeha ho azo le ferina na de efa zao ara ny zava-misy iainana fa rehefa lazaina amitsika rehetra ny zava-misy ampahafantarina atsika rehetra ny antony nampijabaka atsika molo diso fanondrono ve tsia fa ny razafy manatany ny fiandohan'ny fandrafetana drafitra manko dia asa-panjakana lehibe zany hoe rehefa misy kandida anankiray satria adina poaloro zany hoe ho filoam-pirenena zany fa tsy poids plume zany na légerakolona ka rehefa misy fakana fahefana ngezabe anankiray zay hoe anatina fitantanana firenena amin'ny alalan'ny présidentielle zany na ny fifidianana filoam-pirenena dia ny atao am'izany dia eo aloha ny drafitra amin'ny alalan'lay programme moa zany le fandarana asa zay hivadika drafitra rehefa aveo fa eo ihany ko lay fahitana an'ireo mpiara-miasa zay hamadika an'iny programme iny io drafitra zay ho tonga asa eny anivon'lay fiarahamonina sy firenena zany de efa ao ambadika zany ireo mpandrara ao ambadika zany ny mpamatsy vola ao ambadika zany reo orinasa ao ambadika zany ny vola entina etrehana ny programme zay hivadika drafitra iny ary fahatelo lehibe de hoe efa misy reo olombelona hanatanteraka an'izany fandarana asa mivadika drafitra izany rehefa misy kandida anankiray raha isitsika ohatra zany hoe rabe ny kandida ka raha miteny rabe hoe rehefa tonga zao misy lohana taony zany hoe hiatrika an'ity fifidianana ty ambarako aminareo ryvoaka fa reto ny programmako anao anty anao anty anao anty anao anty anao anty mikasika ireto programma tisy ty de efa nahitako mpamatsy volo zany fa mikasika itisy kosa dia mbola isy ny fifampiresahana tokony atao sy karoana famatsim-bola hafa mikasika ny efa nahitana famatsim-bola de efa vonina ny orinasa sy ireo mpamatsy vola ary ny olona zay handamina sy fandrindrana zany vatany vao tonga amin'ny fitondrana ny tenako mikasika ireto tsy nahitany reto kosandray dia anaovantsika apelana candidature ohatra ny ahafahana mandrafitra zavatra am'izao na formulation zay hitantsika zao na mbola hokaroatsika am'ireo namana zay hametrahantsika andraikitra eo amin'ny sehatra raisam-pirenena ka rehefa maka fanjakana tompoko de averintsika mazava tsara fa tsy latsaky ny 20 ny olona zay tsy maintsy omena toerana ao anatin'izany fitantanana raha raha-mpanjakana zany ekipa natao hoe fanjakana fa tsy olona ray no mibaiko fanjakana ary olona ray tsy mahavita ninona ao anaty fanjakana olona roa tsy mahavita ninona ary olona ray tsy mahavita mibaiko ninina ao anatin'ny fanjakana raha izany no miseho satria republikana mandala ny demokrasia tsika ary misy any mpanjakana
zay manana séparation de pouvoir eto fisaraha-pahefana ka raha ohatra ka olona ray sy roso telo no ibaiko dia jadony zany ary tsy faiza mitatany zany fa rehefa tena haka fanjakana ianao manomboka tian'le hoe présidentiel ny alainao dia tsy latsaky ny 20 ny poste créé ao anatin'izany de ao anatin'izany eo anivon'ny présidence ao anatin'izany ny aty amin'ny gouvernement rehetra manomboka any amin'ny primature ny any amin'ny ministre ny any amin'ny mpikambana ny gouvernement rehetrarehetra sy ny département direction ny secrétariat général ny organisme rattaché an'izany rehetrarehetra zany ny androm-panjakana aty amin'nivon'ny assemblée nationale ny sénat sy ny sisa sy ny sisa mandra-pahatongana aty amin'le collectivité territoriale décentralisée de reny rehetrarehetra reny ekipa de ianao zany efa mba nieritreritra hoe efa mba manana ekipa zany ty olona miteny fa manana tsirikevitra ity araky ny teny député Mamirabendrina le initiative satria efa vonona ozy izy fa mifahatongavatsika eo ny andrasana mijaly amin'ny kolokolo ve mbola misy veny zao tsy ampy ve ny karama mbola misy ve ny délestage sy ny sisa rehefa tonga atsika de ho afaka daholo ilamy zany de nieritreritra le olona hoe ty initiative ty zany ty tsirikevitra tena hoentina ho fandarina asa lehibe ty zany efa tena vonona daholo ny zavatra manaraka an'ity ohatrany hoe le fiarakodia zany vatany vao nisy no lela vola de nieritreretina zany fa hovidina le fiarakodia de rehefa vidina le fiarakodia de zao manana vola andoavana assurance le olona mividy an'le fiarakodia manana vola andoavana visite technique le olona le mividy an'le fiarakodia manana vola anaovana entretien le fiarakodia le olona le mividy an'le fiarakodia ary manana vola ividianana carburant ampy an'lay fiarakodia le olona mividy azy fa tsy hoe anao andatsaka ray alina isan'andro de hotsetsina de hiakatra ny loto rehefa aveo efa mipetrapetraka daholo zany sy ny amin'ny hoe isaky ny telo volana na isaky ny enim-bolana dia ataony vidange nyty fiarakodia ty mba hatsaratsara n'le moteur sy ny fikojakojana rehetrarehetra aminy fa izy ty rehefa azo le fiarakodia tsy voaloha ny visite technique natao ambanjavatra ny assurance ny carte grise mutation ara mbola ohatrany narisarisany nanaovana azy lay entretien le fiarakodia nandeha teny efa nahavita 1000 kilometre tsy vita nanao entretien azy de mepanina mesimba mikorotana amery de teny amin'ny lalana lay mpitondra an'le fiarakodia de ohatran'izany zava-misy am'izao fotoana zao tsisy ekipa zany le fitondram-panjakana satria raha nanana ekipa ty fitondram-panjakana ty tonga de efa vonina nanaraka azy ny anatotosan'le initiative nyvadika programme nakaty an'le plan de efa mipetrapetraka teny an-dalana teny daholo ny hoe ariny bailleur tsy manao financement parallèle tsika fa zao misy ekipa amin'ny alalan'ireo mpikambana ao anatin'ny exécutif sy ireo kabinetra n'lay eo nivon'ny présidence anao ny fifampiresahana amin'ny mpamatsy vola mahazatra ary anao ny fifampiresahana andro heverina falina amin'ny alalan'lay plan zay atolotry le fitondram-panjakana ohatra anao an'lay projet tana masoandro 600 millions de dollars ny ilaina am'izany izavy arany ny afaka hiaraka am'izany tsisy blanchiment d'argent iny satria ny samy finina ny tokony hijery an'izany ahoana ny eritreritry ny bailleur am'izany satria anova fomba fitantanandraha raha marobe zany satria anakisaka an'ireo département ministérial reo birao any amin'ny périphérique zany hikitika zavatra maro zany eo amin'ny lafiny fananatany satria misy tan'olona marobe zay tokony honerana ao anatin'izany donc misy vola marobe voakitika ao anatin'izany fa rehefa mijery zany tsika hoe mbola mitady an'le cerveau mbola mitady an'le hoe ho ministre zay ngeny natafajabake avany Meksika le nianatra tamin'ny Meksika le ministre ty azo atao ministre mifampianarana popoka daholo ny grandes écoles sy ny ohatrany hoe voasamba nisy an'izany teto Madagasikara averintsika tamin'ny andron'Andriamatoa Deratsira tamin'ny andron'ny président Zafy tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana nampiasa an'izany grandes écoles izany ary namea ny opportunité an'ireo jeune reo hitondra firenena efa andresantsika teto eny zany efa andresantsika teto zany fa novain'le fanjakana fotsiny fomba niantsona azy hoe mitady cerveau amanarivony de natsofoka tany anatin'ny gouvernement
nefa izy ireo dia manana nylay a mpiara-miasa aminy le lazaina fa diaspora ny ivelany tsy mobilizena le diaspora fa nitady servo tety ivelany le olona tsy zatra tsy rode akoriny tsy malala n'le politika n'le fanjakana amin'ny akabeny olona avany ananany tonga teto de reny mitsangy reny le resaka tontolo ny fampianarana ohatra zany rasitsika zany de izy menakavy eo any ny fanala-baraka amin'ny olona nytendrena mamenatra ny zavatra oatra zany de mbola mitady ndray ho masovo anao an'le mission diplomatika nefa zany de fa ekipa tokony vonombonina any zany hoe iza ny apetraka any Chine iza mety anna influence kokoa am'reto mety sono eto Madagasikara reto iza mety nianatra tany Chine ka mety nifandraindray tamin'ny zanako ny filoham-pirenena sinoa na mety nanina mifandray tamina resaka grande famille ngeza be tany Chine tany amina resaka ara-tantara mila tadiaviny zany manahoana azontsika sokafana am'izay ve ny masovo any Angleterre sa ahoana ny any Roumanie tena manana potentialité économique ngeza be indrindrandrindra amina resaka fotodrafitrasa ny Romaniana nisy mpianatra taty Madagasikara na lefa tany Romanie nanao nahazo bourse tamin'izany fotoana zany ahoana reny sody am'ireny ny ataontsika masovo ndao ifampiresaka ahoana ny any Inde ahoana ny any Indonésie ahoana ny any Malaisie inona ny azo atao ahoana ny any Japon iza daholo mpianatra malagasy nandalo tany ahoana ny any France zany ange le fitantanana firenena fa tsy hoe efa azonao le fanjakana de lasa ianao mitady ndray mbola tsy mahita hatramin'ity mandraky ty ny androany mbola akitady ny atao ambassadeur any ivelany any ary raha mahita ary de mbola remerciement politique aloha natao remerciement politique tam'ireo olona nanoana azy tao anatin'ny armada na mety tsy tao anatin'ny armada ty ivelany aza fa nanao an'lay apoy nan soutenir azy taty amin'ny deuxième tour de reny hatreo fa le tena hoe misy toerana tokony ametrahana masovo sy ny sisa efa tokony vonombonina tany anaty dossier tany zany tany anatin'ny anina tany zany nina moa zany tao anatin'ny cabinet rehefa hiatrika fividianana de zao hitatsika zao mbola tsy tafainga mihitsy le PEM am'izao fotoana zao le UM mavadika PEM mbola mikaroka fa matsimbola zay nge nanaovan'ny olona hoe aza mitetateta aza mpingapinga hitondra firenena rehefa mbola tsy vonona ary aza miteniteny foana hoe zay tsy nataon'ny olona tao anatin'ny 90 taona nataontsika ianao zao manao an'izay tsy nataon'ny olona tao anatin'ny 90 taona tsarotsika tsara depute Mamirabe indrindra fa mbola tao anatin'ny fahatandroantsika tsara tsika nahafantatra tsara zany fivoriana satria document cadre anety iasan'ity ty ketriketrihan'izy ireo ty ahafahana mampiena an'le fahantrana ahafahana manainga an'le tontolo ara-toekarena efa nisy teto nge zany DCPE zany document cadre ana politique économique teto Madagasikara efa nisy teto zany DSRP zany document na stratégique amina réduction na pauvreté ny ajustement structurel renforcé efa nisy teto nisy fikaonando manampahaizana gasy no niketrika an'izany ary nakatoaviny bailleur zany nambaranao teo nisy ny Madagascar action plan na Madagascar perinasa manampahaizana gasy nandrafitra ny mapy 1 mapy 2 de ohatr' zany le fitantanana firenena ary resahantsika matetitetika zany de tsy mihintsika depute Mamirabe indrindra itsika very raha ny teny président Marc Ravalomanana hoe manifesto nitondratsika ny firenena io fa manana olombelona tompo président Marc Ravalomanana raha manifesto ny tonga teo efa mipetrapetraka ny masovoany ivelany mipetrapetraka ny endriky ny fandrarana ara-toekarena eto Madagasikara ahoana indray ny amerenana am'le orinasa malagasy ahoana ny anavotana ny jirama ahoana ny anavotana ny armady ahoana no amerenana an'ireo mpandrara ampiasa vola ny nambarany depute Fetromaly le sécurité ny investissement tonga eto Madagasikara iza sy zavy ny everina fa tokony mahatazona amina posta ministériel ohatran'izao ka tsy hahafahantsika manova isaky ny telo na embolana tamin'ny andro nato Marc Ravalomanana tompo tsara fa nisy zany zara hoya nisy zany ministre remaniement zay raina roa tao anatin'ny roa na telo taona nisy an'izany ary fantatsika tsara ny prime ministre de saiky niaraka mandata amin'ny président Marc Ravalomanana 5 taona mihitsy azy satria tsy neritreritra nanova zany natoky ny ekipa tao anatin'ny gouvernementa ny fomba nametrahana zany hoe chief of staff zany misy soangeza be zany ary makaiza ny orientation économique atsika anglo-saxon sa etotsika makany am'le francophone sa etotsika makaiza le izy ny orientation zany ny soana tongavana tam'zany fa ay ty olona miteny UM ity ko kivida
mbola pilotage avy io zany hitantsika zao mbola mandeha anjambany fotsiny tsisy zavatra mbola normal zany navatra hitantsika am'izao fotoana zao de tsikatsika député membre Bendrina hoe mbola misy appui an'ilay pneu d'alizy ao anatin'le PAU na projet d'appui institutionnel de mbola hikariko financement ty mihitsy moa le izy zany mbola hikariko financement le izy de mbola ao anatin'le fandrafetana tsara am'le resaka am'le document zany mba ho hita zany de aorianan'izay nge mbola misy dingana maro samihafa fa tsy hoe vita kory le atota taratasy ngeza be zay efa misy an'le hoe document avy any amin'ny document de référence amin'ny hevitry ny fanjakana intervention de l'État ny partenaire technique et financier ny partenariat public privé sy ny participation citoyenne fa avy eo iny mbola tsy maintsy ikarohan-kevitra indray hoe ahoana ny fomba ahafana mamatsy an'retsoreto ary dikan'izay zany mbola tsy azo lazaina hoe tafiainga le tontolo ara-toekarena Madagasikara de tsy kakitsika zany io hitantsika io zany ohatrin'io zany ny farafahaizan'le mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao mitatana na mamily an'le firenena tsy manana zavatra ambonin'io izy fa raha nanana zavatra ambonin'io le fitondram-panjakana de azotsika antoka mihitsiny fa mety tsy de nyrara iny le projet ohatran'izao fa mety izy mihitsiny no efa nanana an'le initiative an'izay ka efa mipetrapetraka teny amin'ny sehatra rehetrarehetra nisy azy teny reo zay partenaire iara hiasa aminy fa zao soa fa misy miara-manonja hanazava amin'ny vahoaka am'izany rehetrarehetra zany de iresaka amina devitra hafa indray tsika député membre Bendrina raha misy anapina am'izay eny ary zay ny amin'iny fa resaka kely fikorotanan-draharaha ty moa zany fikorotanana amina fitatanana fitondrana amin'ny akabeany fa ny resaka kely ihany tsika député membre Bendrina satria tamin'ny tapabolana iny de nanomboka nahentsika hoe misy olona tompon'andraikitra ao anatin'ny gouvernement voatontonona zany ny anarana mahakasika indrindra amina resaka kolikoly na hoe fangatahana lafy ny arabola amina raharaha manokana zay misy olona zay nanao an'izay hoe enregistrement na antso atarby ny fanaovana tamina tompon'andraikitra anatin'ny gouvernement zay de nitatra be le raharaha satria tao anatin'le fitarina raharaha nisy vehivavy voatontonona tao ambadika zay de tao anatin'le fitarina raharaha ihany ko de nisy karazana karana maro voatontonona tao anatin'izay na vahiny de tao anatin'izay ihany ko nisy endrika hafahafa kidinapinina hafahafa voatonydresadresaka taty ambadika de samy miteny rehetratre taty ambadika tamin'ny tambajotra sy ny vaovao samihafa ohatra misy fandraisany avokoa reo raharaha rehetrarehetra reo iny zany de apetratsika ny amin'ny hoe zay foana manko ny principe atsika eto anivon'ny fandarina député membre Bendrina hoe rehefa mipoky ohatrin'ireny ny trangan-javatra de misy avy hatrany ouverture d'enquête fanokafana fanadiadiana de anjara amin'ny fanokafana fanadiadiana mahita amin'ny famarinana zany rehetrarehetra zany satria lay tompon'andraikitra anatin'ny gouvernement de miteny manao hoe tena ametraka fanjakana tandalana ametraka tena hoe lavitry ny kolokolo sy ny fahalovana de veritsika zany fa raha ohatra ka mandeha lavitra le fanadiadiana de ahitany zava-misy izy de misy tompon'andraikitra voatontonona roa farafakeliny tao anatin'le gouvernement zay hoe raha ianina sy raha ianina nisy raika tazona vola sy sisa ohatrohatran'izao fa melohan'ny adevitra sy hitondrantsika zany dinidinika zany dia ovakitsika aloha ity fanambarana nataony syndicat-ny mpitsara eto Madagasikara ity zay ny evoako omaly fa 7 volana febroary 2024 tamin'ny alalan'ny finoany Bitanarivo Andretsoarosoa zany zao ny fanambarana tao anatin'ilay izy manoloana fivoahan'ny oronam-peo maro samihafa ahenona resaka mamperitreritra mahavoatonina ny anara ministry ny fitsarana ankehitriny ny syndicat mpitsara eto Madagasikara de manao zao fanambarana zao ny SMM de mijoro sy miady hatrany hampanjaka ny marina sy mangarara atao amin'ny fitsarana ary manameloka ny fahalovana amin'ny endriny rehetra miteraka savorovoro eto amin'ny firenena ity raharaha ity tsy piatsika tsara miteraka savorovoro eto amin'ny firenena ity raharaha ity ary manimba ny ezaka rehetra atao hamiarenana indray ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana iray manontolo mampatsiahy fa maro ireo mpitsara perinasa no nafindratoerana tampoka na natsahatra tamin'ny asany mihitsy aza vatany voavoatonina ho nanao ny tsy nety kanefa nisy ny tsy nitombona na niapangana azy ireo taty aoriana
tsy maintsy asiana fanadiadiana mangarara ary indrindraindrindra maly eo tena tanteraka araka zany mba tsy isiny ny tsindry na baiko avy am'ireo tompona andraikitra voasaringotra am'ty raharaha ty mety hanodikodina ny tena marina. Manaja ny présomption d'innocence izay anana ny olo-pirenena rehetra eto Madagasikara amin'ny lafiny arakeloka. Miantso kosa nefa ireo mpanapa-kevitra politika handray ny andraiky ny avy hatrany. Ino tsara? Miantso kosa nefa ireo mpanapa-kevitra politika handray ny andraiky ny avy hatrany raha toka mahafantatra zavatra maripototra tsy mbola heniny be sy maro ahafahany mandray fepetra ho tombotsoa ny vahoaka malagasy. Manao antsoavo am'ireo mpikambana ao amin'ny filakevitra ambony mpitsara mba tsy hijery afa-tsy ny fahamendrehana sy ny fahaiza-manao am'izay mety ho fanendrena na famindra-toerana atao ny mpitsara. Manameloka tanteraka ny mety fampiasana ny subordination hiérarchique du parquet ho amin'ny tombontsoa manokana ary mandefa sahady ny eritreritra amin'ny tokony amerana izany mba tsy ampiasain'olo mihitsy hanendrikenjehana ny tsy manatsiny ary iarovana ny mpanao heloka. Mitaky hatrany hatrany ny fanajana ny fahaleovatena ny fitsarana mba sanatry tsy ho fitaovana hitakina tombontsoa manokana voararany lalàna. Na mpiantso fivoriam-ben'ny mpitsara ny zoma 20 febroary ho avy izao. Zay zany, hampiantso fivoriam-ben'ny mpitsara ny zoma 20 febroary ho avy izao. De natao omaly fa 7 volana febroary 2024 ny filo zany Betanarivo Andretsy Orarisoa zany. Zany hoe noraisy ny SMM na ny sandika mpitsara ho zava-dehibe inoronam-peo miparitaka na avoatonina amin'nisitry ny fitsarana am'izao fotoana izao iny. Ary napetraka izy ireo mihitsy mampisavorovoro eto amin'ity fireneny ity iny raha iny. Miteraka olana ihany koa zany resaka zany indrindrandrindra eo amin'ny fitokisan'ny vahoaka amin'ny fitsarana iray manontolo le crédibilité an'ilay fitsarana. Zay amin'ny akapobeany zavatra nambaran'izy ireo. De tsika rehefa mahita an'io deputé membre Bernina de tsika hoe ilay fanjakana ny resahantsika satria azadinoitsika ao anatin'ilay tena fahefana régaliana mihitsy zany misera ny fitsarana zany pouvoir régalien. Dikan'izay ny endriky ny fiandrianan'ny firenena ny voatohitoana ao anatin'ilay hoe raha mahakasika ny mihitsy ny fitsarana am'izao fotoana zao. Raha any an-dafy io tsy miandry kory ny tosika avy any amin'ny prime ministre na avy any amin'ny président république ny fanapahan-kevitra fa ny conscience alay ministre andraisina de miteny manao hoe satria misy raha mahakasika satria misy fanadihadiana mikasika misokatra momba noho izany ametra-pelana tranquille ny conscience ako aleo andeha le fanadihadiana raha ohatra ka mahatsiary toy nisy fa marina sy mety any zavatra ataona. Ka raha mivoaka ny fanadihadiana rehefa aveo hoe tsy marina ny nanenjehana an'ilay ministre dia safidin'le prime ministre indray na le filoham-pirenena mety mamerina azy eo anatin'le gouvernement satria olo marina le olona. Zay ny andrasantsika. Ary tsika moa zany de etrany efa zatra skandale le vahoaka malagasy deputé membre Bendrina miala amina karazana olana samihafa de miditra indray amina olana ohatran'izao indray amina anivona département zay misy an'izay fahefana régaliana lehibe zay amperitreritra zany ary miteraka an'le instabilité institutionnelle zany satria lay gouvernementa mihitsy lay fahefana ngeza be misy an'le fiandrianana mihitsy ny voadona ao anatin'izao de inona ny ataon'le patron an'lay ministre le premier ministre sy lay président de république. Nefa tsika nafantatra tsara taorinan'le ministre am'teny tsy fantatra mialatsiny amin'ny resaka an'izay nisy ny filakevitry ministre voalohany de niteny le filoha hoe mila manao fanaovatsonia le fomba fifampitondran-tena am'izay le mpikambana ao anivon'ny gouvernement mbola maintenu ve manakery ve mbola azo raisina ve zany fanapahan-kevitra ny raisina zany raha ohatra ka misy tranga ny zavatra ohatran'izao tsika tsy miditra any am'le fond le problème fa le forme fotsiny resahantsika amin'ny endriny ity ivelany hoe raha ny tena izy am'ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernementa miteraka skandale reo efa ravy gouvernement io. Tsy afa-miaina tsony io gouvernement io sepitra io gouvernement io fa saingy zao misy patron le gouvernement misy patron an'io de anjara ny patron mandinika fa itsika mijery ety ivelany deputé membre Bendrina hoe tsy afa-mandroso tsy afa-miaina ary kenda amin'ny alalan'ny skandalany le mpikambana anatin'ny gouvernement sy le gouvernement d'action satria zay misy le izy hoe gouvernement d'action ka raha io endrin'io tsisy résultat deputé membre Bendrina.
rehefa mijery an'le fanambarana mamaky an'le fanambarana nataony navoakan'ny SMM na syndicat mpitsara eto Madagasikara tsika faniry dia somary nataoko hoe ny réflexe voalohany na ny fanamariana voalohany voaray de hoe tena tonga am'izany fidiran'ny syndicat antsehatra zany ve lay raharaha fa rehefa mahitsika hoe tena nidirany le raharaha de eo zany tsika tsy maintsy miaiky hoe tena avo lenta be ary tena zava-dehibe eo anivon'ny rafitry ny fitantanana ny fanjakana indrindra eo anivon'ny rafi-pitsarana amin'ny ankapobeny ity zavatra mitranky ity dia manao tsoakevitra tsika milaza hoe sarotiny amin'ilay kôro misy azy ireo mpitsara sarotiny amin'ny asany ireo mpitsara ary zany ny sin'ny syndika amin'ny zavatra rehetrarehetra fa tsy amin'ny lafin'ny fitsarana ihany ny teny faniry teo hoe ilay fahefana regaliana zany hoe raha fampatsehivana antsika rehetra fotsiny ny ministeran'ny fitsarana de tafiditra ao anatin'ireo ministera vitsivitsy zay atao hoe ministère de souveraineté na ministeran'ny fiandrianam-pirenena ao anatin'izany ohatra ministeran'ny raharaham-bahiny ao anatin'izany ministeran'ny fitantanam-bola sy ny sisa ny fiarovana sy ny sisa ministeran'ny fitsarana dia anisan'ny manana ny satany manokana manana an'izay sata mba ministeran'ny fiandrianam-pirenena zay ary mamofehan zany de tsy gaga zany tsika raha sarotiny ireo ao anatin'ilay rafitry ny fitsarana satria manimba endrika satria mahabe fanontaniana satria mahabe resaka eto anivon'ny firenena ary ny tambajotra izay misy tsy azotsika ialana am'izao fotoana zao de tsy voafe fa mamoaka zay tia ny avoaka izay manana atotam-baovao na voamarina na tsy voamarina ao anatin'le izy fa rehefa minamaky an'ilay fanambarana nataon'ny SMM teo faniry razafy manantany de ny somary nanaitra faniry ao anatin'le izy de ny hoe tsy lay resaka ihany tsy lay resaka oronam-peo ihany inona mpidirany azy inona mpidiran'ny SMM azy fa tsy iny ihany no voaresaka ao anatin'ilay fanambarana fa saika lay endrika lay voambolana voakany ato moa manameloka ny fahalovana fa saika lay endrika fahalovana iainana ao anatin'ny rafi-pitsarana eto Madagasikara hatram'izay no ararotin'ny SMM navoaka tato anatin'ity fanambarana ity zany hoe tsy mahakasika fotsiny ihany an'ilay oronam-peo ny voaka tsy miresaka fotsiny hoe marina izy sa tsy marina tsy zay fa miampy ny zava-misy rehetrarehetra izay azo lazaina hoe iaina n'ilay seha-pitsarana eto Madagasikara ohatra voalazany ao ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana miteraka savorivory eto amin'ny firenena ty raharaha teo izy ary manimba ny ezaka rehetra atao amerena ny fitokiany fitsarana fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana iray manontolo mila averina ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana iray manontolo mpitsara no miresaka an'izany faniry syndicat mpitsara no milazany zany fa tsy ny vahoaka tsy isika mpanao politika fa ny mpitsara no miteny hoe mila averina ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana iray manontolo eto Madagasikara midiky zany fa tsy misy tsony ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana mba tsy hitenenako hoe le rafitra ray manontolo le ministera ray manontolo ary zao larana voalohany ao amin'ilay rafitra amin'ilay ministera no voatonontonina ao anatin'ilay izy mampiseho ny fanahin'ny syndicat-ny mpitsara zany fa vao maika mampiena n'ilay fitokisan'ny vahoaka raha ohatra ka nitanjon'ny syndicat de ny hoe io voalazany io amerenana indray ny fitokisan'ny vahoaka fa inona moa zany faniry lay endrika iseholon'ilay fahaverezany fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana tsy maintsy atrehana fotsiny ny fitsarana dingana tsy maintsy arahana rehefa misy zavatra atao efa misy fifanolanana sy ny sisa fa ay zany le vahoaka na mpitsara rehefa mahalala hoe tsy matoky azy tsony ny vahoaka
rehefa tsy mahatoky rafim-pitsarana de tsy mahatoky ny zahatra rehetrarehetra ao anatiny tsy mahatoky rafitra anankiray ianao hatramin'ny olona ao zany zay tompona andraikitra rafitra tsy hitokinao dikan'izany mpitsara de miaiky fa tsy hitokin'ny vahoaka tsony zareo ary matahotra ny syndicat-ny mpitsara sao vao maiky hanasarotra ny ezaka atao amerenana ny fitokin'ny vahoaka ny fitsarana ity resaka miparitaka be ty fa hoy ateo hoe inona moa lay endrika tsy isy isehoan'lay tsy fitokin'ny vahoaka ny fitsarana itsony tsy resaka betsaka faniry fa hoy tsika teo hoe samy manao zay tiany atao eny an-dalana zao hoy aho tamin'ny tapabolana hoe tena efa manomboka misy ve ny endrika anarchi eto Madagasikara de hoy isika efa taona maromaro zay hoe taorian'ny taona 2024 inona mahatonga an'ity fitsaram-bahoaka ty inona mampirongatra an'ity fitsaram-bahoaka ty inona mahatonga ny olona miantsoantso foana hoe alao anaovana iazy fa zalefa antsony ary inona mahatonga ny fanafihan'ny vahoaka an'ireny toerana fitazonana olon-dratsy ireny ia zay le tsy fatokisan'ny vahoaka ny rafi-pitsarana tsony ary ezaka merenana izay fatokisan'ny vahoaka zay no ataon'ny syndicat kanefa de mahatsapa fa ny zavatra mitranga tatoato de manasarotra an'izay ezaka zany ary ny zavatra mitranga tatoato anefa de mahavoatonontonona tompona andraikitra voalohany mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta manana fahefana voalohany ao anatin'io mpikambana amin'ny gouvernemanta io de zay nanendry azy azay no mahatonga le fanambarana manao interpellation ngamba raha ny filaza azy manao antso amin'ny dikany hafa hoe mandraisa andraikitra ny tompona andraikitra araka ny voalaza ny faniry teo resaka farazay madinika any amin'ny tany mandala ny fahamarinana sy ny mangarahara na misy fitsarana na mbola tsy misy fitsarana mametra-pialana aloha zay voakasika ary matetika ireo olona mahalala ny tenany fa tsy voakasika no mametra-pialana ary mamela ny fitsarana iroso amin'ny fanadiadiana sy ny mpanao fanadiadiana mametra-pialana hoy aho fa tsy miandry esorina indraindraiky io nge ny fitondram-panjakana na ny manana ny fahefana anendry vao eo tsika no miresaka hoe endrika fitsingilailan'ny fitondrana ny fanovaovana foana n'io fitondram-panjakana io de na de ialana am'izay fotsiny ara mba tsy hampitombo an'izay endrika instabilité na fitsingilailan'ny fanjakana zay de mety hampirona ny tompon'ny fahefana amin'ny fanendrena sy ny fanalana tsy hanala kanefa manitatra ny lavaka zay hadiny tantara izay tsy fantatra na marina na tsy marina de zay no mahatonga le hoe aleo mametra-pialana manaja tena afa kokoa ny fomba fijery ny mpanara-maso ny mpanara-baovao ny vahoaka manana mirona makany amin'ny endrika fahendrena kokoa ny fametraha-pialana nitrangange zany nataiza ary zay no mahatonga ny hoe rehefa tsy handray ny andraikitra ny tompo amin'ny fahefana tamin'ny fametrahana de tokony hatsapa-tena ireo rehetra voakasika raha-mbahoaka no atao raha-panjakana no atao aoka tsy irona makany am'zany tsy fetezana izany vao maika hoy ny syndikato manasarotra ny famerenana indray ny fitokisan'ny vahoaka ny fitsarana iray manontolo amin'ny paragrafy manaraka de mampatsiafa maro ireo mpitsara-perinasa nafindra toerana tampoka na natsahatra tamin'ny asa mihitsy aza vata vaovoatonona ho nanao ny tsinety zany hoe nandray andraikitra avy hatrany zay tompona andraikitra mivantana amin'ireny olona voatonontonona tamin'ireny zavatra ireny zany hoe raha dika atsika lavitra be io paragrafy ray io faniry de zao misy fitanilana eo amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao zay angamba le ataon'ny teny vahiny hoe 2 poids 2 mesures ary efa fitarainana efa filazana apahibe maso fisin'izay fitanilana izay amin'ny fandraisana fepetra raha tsy resaka afa-tsy ny rafitry ny fitsarana misy azy fotsiny ity fanambarana ataon'ny syndicat ity ny amin'ny hoe misy ireo nafindra toerana tampoka ny famindran-toerana misy fandaminana famindran-toerana misy fanapahan-kevitra raisina ampitoniana ary ny famindran-toerana akoatran'izay de na ifamindran-toerana manana endrika sazy
eto nefa izy tsy hoe manana endrika sazy ny filazana azy fa nafindra toerana tampoka noho ny tantara anankiray mipoy de milaza zany ny SMM meto ny syndicat hoe tokony hitovy amin'nandraisana fepetra tamin'ireny mpitsara-perinasa any amin'ny ratsamangaika rehetra eran'ny Madagasikara ireny nandraisana fepetra amin'ity tompon'andraikitra anankiray voalohany eo amin'ny ivon'ny rafi-pitsarana eo anivon'ilay ministera ny fiandrianam-pirenena izay any ny maso ny vahoaka malagasy rehetrarehetra mba tsy tenenako hoe any ny maso n'izao tontolo zao amin'izao fotoana zao nananao izy nananao na tsy nanao tsy nety mila manam-pirofo an'izay fa ny olana nge faniry sady tsy mandray fepetra le tompon'andraikitra no tsy manokatra fanadiadiana pahibe maso zavatra efa mivoaka pahibe maso ange le zavatra na de fanambarana fotsiny aza hoe iny efa eny ampelantanan'ny tompon'andraikitra mpanao famotorana sy mpanao fanadiadiana raha zao ny référence'ny atota taratasy sy ny sisa miandro ny valintsika omena ny fotoana 10 febroary tsika androany ohatra hoe amin'ny 5 febroary hanao tatitra ny mpanao fanadiadiana ho fatapoko fatapirenena efa fatapoko fatapirenena fatabahoaka ny zava-misy amin'izany zavatra izany tsy maintsy asiana fanadiadiana mangarahara zay ny voalaza ato ary indrindra mahaleo tena tanteraka manamafy ny zavatra voalazako teo zany faniry mangarahara atao fatabahoaka mba tsy hitenenako hoe rehefa tonga koa ny fitaom-pitsarana rehefa avy eo zay le nangatahan'ny ray aman-drenitsika tamin'ny fotoan'androny amin'ny hoe halefa mivantana ny firaharaha-pitsarana mahakasika ny zavatra tena ngeza sokatsiana ho tena ngeza eto anivon'ny firenena salamreny miantso mpanapa-kevitra politika andray ny andraiky ny avy hatrany milaza zany fanatinana tsy tiana syndika mpitsara no miresaka koro mpitsara no miresaka mpitsara samy mpitsara no miresaka fa samy manaiky fa misy lafin'ny politika io satria mpikambana amin'ny gouvernemanta no voakasika ary mpikambana ao anatin'ilay syndika fa miantso ireo mpanapa-kevitra politika handray ny andraikiny avy hatrany mila atsoina ve zany faniry zay le hoe initiative zay le ilana an'le olona manana initiative de averiko le fanontaniana teo hoe le initiative ve soratsoratana fotsiny tamin'ny fotoan'andro fa eto tsy mila antsoina ny tompon'andraikitra fa napetraka amin'ny toerana io izy anisan'le olona 7 lazay mifaniry teo izay ao anatin'ny rafitry ny fanjakana republikanina nomena ny fahefana andray fanapahan-kevitra tandrify azy nomena ny fahaleovatenany amin'ny fanapahan-kevitra tandrify azy amin'ny fampandehanana ny asa sy ny andraikitra nomena azy tsy mila atsono zany faniry aminay zany miandry atsotsona zany hoe ataovy ty vao maika manapirofo ny fahalemen'ny ilay olona eo amin'ny fitazoman'ny andraikiny miandry pression ve miandry appel ve miandro scandale hipoka lavidavitra kokoa ve zay vao andray ny fepetra zay vao ny andraikitra andray ny andraikitra tandrify azy ho an'ny tompontsoany vahoaka malagasy ozy ary miantso ireo amin'ny mpikambana ao amin'ny filan-kevitra ambonin'ny mpitsara mba tsy hijery afa-tsy mifamendrena sy mifaiza manao ny amin'izay fanendrena sy mifamindrana toerana atao mpitsara midiky zany fa misy zavatra mifanohitra amin'izany ny ainana ny mpitsara tao anatina vanim-potoana anankiray mifanohitra amin'izay zavatra takin'ny syndika zay syndika natao hitaky izay hitany fa mahamety sy mahatsara ary tsy olona anankiray ny ao amin'ny syndika fa solo tena fotsiny filoha fa matoa izy taky hoe aoka tsy hijery afa-tsy mifamendrena sy mifaiza manao de tsy ny misy zany tamin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny fanendrena na famindrana ny olona ao anatin'io korona io mahamendatra vaky ambatonampy ange faniriny zava-misy iainany io rafitra anankiray io zany ary ty fanambarany ty de mamaoko fatapoko fatapirenena fa nitombona dolidoly tombona daholo ny akamaroan'ny fanakianana izay eno haviany anivon'ny vahoaka nitombona daholo ary tsy gagy sika raha ohatra ka tonga amin'ny tsy fananany vahoaka fitokisana amin'ny rafitra ny fitsarana eto Madagasikara tsony zavatra zany fa aleovatena ny fitsarana no andrasana fahefana anankiray mitokana averina ary averina trany fa fahefana anankitelo no mandrafitra ny rafitra republikanina
dia ny fahefahany mpanatanteraka ny fahefahana mpanao lalàna ary ny fahefahana mpitsarana fahefahana fitsarana fahefahana anankiray ngeza be ahitantsika hoe atraiza zany abeany zany fahefana izany fahefana ray manontolo zany a ministera sy ny syndicat sy ny mpitsaratsirairay sy ny sisy ao anatiny a mandrafitra azy fotsiny fahefana ny antsona azy pouvoir judiciaire ary ny fahaleovatenany io fahefana io no fototry ny fandrafetana sy nyfanoratany syndicat an'ity fanambarana ity de tsy gakytsika efaniry raha ohatra ka ambony ambany ny faneho-kevitra etseroa mikasika an'io zavatra io de miandrotsika manao pression io syndicat tsika manamafy hoy aty hoe mila anaovana pression ve mpanapa-kevitra vao manapa-kevitra tsy maninona zany rehefa tsy mahalala mandray initiative amin'ny andraikiny izy a atorontsika azy lalana tokony aleny reto zavatra telo reto zany no andrasantsika de le hoe miantso kosa nefa ireo mpanapa-kevitra politika handray ny andraiky ny avetrany reto ka mahafantatra zavatra maripolitra tsy mbola eniny be sy maro ahafahany mandray fepetra ho tombontso mivoaka malagasy ray zany mpanapa-kevitra politika na le patron politika de laya eo ambony lay nanendrya alaya ministra voatonona ao anatin'izao raharaha zao de manao antsoava am'ireo mpikambana anivony filakevitra ambony mpitsara mba tsy hijery afa-tsy ny fahamendrena sy ny fahaiza manao am'izay mety ho fanendreny na famindratoerana atao amitsara satria aminatrangan zavatra ohatran'izao ny CSM zany tsy maintsy mandinika rehefa aveo rehefa misy raharaha tahaka zao ary tena ty zava-dehibe ho hitantsika eo zany satria nampiantso fivorimbeny mpitsara am'zoma fa 8 volana febroary ho avy izao ny eo anivony SMM dia ho hitantsika eo zany izy hoe anao ahoana ny vokatry io fivoriny efa mety hivoatra ny raharaha satria tsika izao moa miresaka 10 volana febroary amin'ny 9 volana febroary de hivoatra zay raharaha zay de hitantsika eo ny fivoarana iny angamba no mamarana iny adevitra raha iny fa alohany tena marana antsika azy depute Mambrabendrina mbola ady ihany izy ty zany a eo anivony lay ministra anatin'ny gouvernementa dia miditra tsehatra ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara zany ary zay tenentsika hoe tsika tsy miditra amina fon fa forme nresantsika anatin'izay hoe fikorotanany fitantanana raha-mpanjakana fa mbola fikorotanana ihany ty resantsika ty amara-paranantsika ny adevitra mpikambana anivony antenimera zay nentintsika ilazana hoe nary zareo samy zareo ary de mikorotana am'izao fotoana zao sahirana am'izao fotoana zao hevitra efa nyresantsika teto anatin'ny fandarina nandritry ny volana am'sisiny amin'ny hoe tsy lahara-pahamena ny teleferika tsika tsy miteny fa tsy ilainy fa tsika de niteny fa hoe am'izao vanim-potoana zao tompoko dia tsy lahara-pahamena zany teleferika zany fa ny olana ara-tsosialy ny vahoaka tsy izay filana maika heverina fa mahaso ny vahoaka malagasy loha atao fa tsy ty fisesehoana fotsiny mampiseho endrika tsaratsara ny tanàna aty zay mety tsy hiteraka rentabilité na hiteraka tena hoe tombontsoa am'izay famerenam-bola zay ary trosa babe ny malagasy vola be de amina trangan-javatra ohatran'izao ao anatin'ilay tena hoe zava-misy ao anatin'ny district Anikongo satria raha vaovao fantatsika zany de niakatra anjatony indray am'izao fotoana zao depute Mambrabendrina ny trabona zay maty ny maty mihitsy azy Anikonga ary tapaka ny lalana reny 14 zany satria feno éboulement be Anikonga dia mbola sahirana potika ny fotodrafitrasa Anikonga am'izao fotoana zao de nanaitra le député de tsy nitovy am'ilay antotanisa meny BNGRC le an'le solomavamboaka de niteny koa izy momba an'le téléférika de rehefa nresaka momba an'le téléférika izy ho aventsika rehefa aveo fa zao aleo aloha hoenotsika ity teny namarany député Brunel ty de toizatsika ny teny taorinan'ity sary ity ty zany de sary nindramitsika tamin'ny fahitalavitra Real TV zany zay anaovantsika an'izay sary findramana zay tsy atsika ny sary fa fiara-miasa sary nindrama izy ty zany mba azotsika miditra anatin'ilay famakafakana za aloha zany dia nisan'ireo teratany malagasy tsy miombona ary mametraka fa tsy priorité zany téléférika n'Antananarivo zany ny antony de tsotra ny district eto Madagasikara raha tsy mifandray akory de inona no hiazakazana amina téléférika ilainy zany fa ao arina fa raha ohatra ka mandahatra lahara-pahamena ampifandraisa aloha le district satria zany angeny zao mahazo anay Anikongo zao
tsisy mijery tsisy mahita satria tsisy lalana satria tsy namboarina satria maninona de mety hipetraka hoe tsy izy volana tsy ampy vola de tsika ve nahazo vola tamina fiaraha-miasa ny firenena anankiroa bilateral de ary le vola trosaina de maninona nitazomina amina toerana anankiray nefa le filana any amin'ny faritra mbola goavana be singeza be na de tsotra 151 millions d'euros divisé par 119 district anokafana lalana de rehefa vita ny lalana fandray ny distrika rehetra afaka mijery manokana faritra hafa na renivorytsika fa za dia mametraka an'izay hoe tsy lahara-pamehana io midongo du sud vondrozo ikongo iakora nosy varika marolambo atanamboa manampotsy kandreo mainty rano tsara tanàna zany faritra zany a mandra-pahoviana no hoe isy tobila ho tonga araky ny tokony izany am'izany toerana zany zany amiko ny tokony hitodiana voalohany. Solombavomboaka zay vice président ny anteny mera-pirenena avy amin'ny faritany Fianaratsoa ny teny iny ary Solombavomboaka Madagasikara vao fito amin'ny district Nikongo tamin'ny alarany ny antoko IRD na mivondrona IRD isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina district Ikongo zany tsy mpanohitry miteny iny fa Solombavomboaka ao anatin'ny fitondram-panjakana manana andraikitra lehibe filoha lefitra ao anatin'izany Assemblée nationale zany ireny ny zavatra nambarany reny fa taorianan'iny de be de le solombavambahoaka ary tsy mba be de ny afikafina tany fa be de masim-bahoaka le solombavambahoaka dia ny filohan'ny volona parlementaire IRD mihitsiny no namaly azy omaly de mbola saryn'indra amitsika ihany tamin'ny fahitalavitra real izy ty isaorana am'izay fangatahana fiara-miasa zay saryn'indramy averintsika ity sary ty tamin'ny fahitalavitra real zany ny filohan'ny volona parlementaire IRD Velitsara Paul Bera no mamaly ny filohan'ny lefitry ny anteny mera-pirenena avy any amin'ny faritany Fianaratsoa député Brunel zany samy IRD reo makasika ny téléphérique saingy tsy nijanona tamin'ny téléphérique ny adevitra fa tonga tamina zavatra fandray enotsika zany zao. Tsy mahalala ny olana sedrany Antananarivo amin'ny fitohanany fifamoivoizana ny solombavambahoaka ny Kongo Brunel Razaftsiandrofa izay nilaza fa tsy lahara-pahamehana ny téléphérique ho ny filohan'ny vondrona parlementaire IRD Paul Bervelitsara Androany. Fanapahan-kevitra efa tapaka raha teo io ka tsy tokony hanaovana resaka miverimberina toy ireny nataon'ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena ireny hoy Paul Bervelitsara. Famakifakana distoera tsy mendriky vice-président ny Assemblée nationale zay manohana ity fitondrana ity zay fiten'izay satria zany resaka téléphérique zany eny efa misy accord de près nataon'ny fitondrana ary nandalo fankatoavana tao aminay nandalo ratification ny accord de près mahakasiky zany téléphérique zany ko dia efa tsy tokony iverenana itsono zany resaka zany fa ny fomba fanatanterahana azy zay zany no tokony imasony fitondrana etrika vice-président mbola mametraka dievitra mahakasiky zay ka tsy mety andro matao vice-président ny fitantarana firenena raha manao aller retour salamy zany ary zay zany ny fomba fitondrana firenena rehefa mandroso ianao dia mandroso fa tsy manao resaka va et vient sahala amin'ny resaka vice-président ny Assemblée nationale avy any faritany Fianaratsoa. Andray fepetraraka izany vondrona parlementaire IRD malony ny fanehoan-kevitra ny solombavambahoaka Brunel Razaftsiandrofa mikasika ny téléphérique iny. Misy discipline ny antoko misy fitsipiky ny fiaigna azy ny antoko ko dia amaha filohan'ny vondrona parlementaire zao dia raisiko ny adidy ifampiresaka anga vice-président ary tsy vitany fampiresaka ihany manana lehibe zahay ao amin'ny anteny mera manana président de l'Assemblée nationale ko dia tsy maintsy hotateriny any aminy zay resaka zay fa hitantsika io ihany ny fomba andaminana ny zavatra salamy regny.
efa napetraka eo amin'ny fahefanapana tanteraka ny solombavam-bahoaka Brunel Razafintsaindrova fa tsy nahavita ny ninona kanefa izao manihevitra izao nihatrany filohan'ny vondrona parlementaire IRD. Vice président ny Fianarantsoa me efa natao ministre ny tourisme teo efa tao agnatin'ny mpanatanteraka teo fa tsy hitako mihitsy mba inona ny zavatra noentiny tamin'io ministère io laza moa velo tsara Paul Bert fa tokony any amin'ny distrika analany azy Brunel Razafintsaindrova amin'izao fotoana ao aoriany rivo-doza izao kanefa mijanona eto Antananarivo. Député Mamy Rabendrina meko anao le fitenenina reo fa le farany teo mihitsy ny tena nahataitra hoe fa napetraka teo ministre ny tourisme ozy izy le vice président Fianaratsoa fa tsy hita azy vitany ozy président groupe parlementaire de gagitsika hoe izy ministre ny tourisme any no taloha zay vao fividianana filoham-pirenena fividianana solombavam-bahoaka taty amin'ny taona faraparan-taona 2024 zany ministre ny tourisme zany tsy hoe miaro ny vice président tsika Brunel Razafintsaindrova fa zany taloha zany rehefa tonga le fividianana filoham-pirenena niova ny fandaminan zavatra rehetrarehetra dia natao ny fividianana solombavam-bahoaka. Donc raha miteny zany le président le vondrona parlementaire tsy hita zay zava-bita ka naninona raha mbola nitendrenareo ho candidat ny IRD tao ikongo le olona lazainareo fa tsisy ninona zava-bitana tain de deux maninona mbola natao vice président ny faritany Fianarantsoa anatin'ny assemblée nationale le olona parenthèse kely fotsiny zay entre guillemets kely fotsiny zay ao anatin'ny adevitra ohatran'izany fa tia mo téléphérique ny adevitra be de le député Nikongo fa nivadika tany ministère ny tourisme indray le izy hoe tsy hita zay zava-bita de hoy tsika hoe lay fomba fanao le zavatra ataon'le mpitondra fotsiny no mampikorotana an'izy menakavy zay zao ny ala ataon'n'ivon'ny gouvernement de eny amin'ny assemblée nationale ndray de hitantsika moa le inona ny fanapahan-kevitra sisa fa instabilité institutionnelle io zavatra mitranga io de manjary manakoresahantsika fa zany moa mahatsaratsara ny asantsika any député Mamy Rabendrina satria manakoresahana tsara tsika rehefa izy menakavy eo no mikorotana anaty ao. Amafisiko le tenin'ny fanira zafy manatany teo hoe tsy mpanohitra iny ny teny iny fa miombokevitra amin'ny mpanohitra de iteny ahy eto hoe ilay satan'ny solombavam-bahoaka amin'ny fanatanterahany asany ilay satan'ny solombavam-bahoaka amin'ny fandraisan'ny fanapahan-kevitra izay mifanaraka amin'ny fomba fijery manokana mihitsy no totofana atao anatin'ity tantara anankiray ity. Anankiroa ny resaka resahany ato eo ny resaka téléphérique fa eo zay resaka anankiray resahako zay hoe ilay maha solombavam-bahoaka an'ilay solombavam-bahoaka mihitsy akoatra zay filoha lefitra na anteny miram-pirenena izay mihitsy no hitsakitsahana ary ny antokony poirany no manao an'izany tena mampalahelo. Averika ny tsy mpanohitra ny teny iny fa miombokevitra amin'ny mpanohitra amina teboka anankiray tsy voazao no nitrangy zany teto Madagasikara fa ao amin'ny anteny miram-pirenena ny fomba fiasa de zao io misy volavolan-dalàna na tolo-dalàna anankiray fa tsy voatery hitovika-hevitra foana io na ao anatina vondrona parlementaire anankiray ary tsy misy lalàna mihitsy miteny hoe isaky vondrona parlementaire amin'ny fandaniana lalàna tsy misy lalàna mihitsy na ny fitsipika anatin'ny fe ny anteny miram-pirenena aza miteny hoe rehefa tsy mitovy hevitra amina solombavam-bahoaka hafa ao anatin'ny vondrona parlementaire azy misy azy ny solombavam-bahoaka anankiray de diso eo anatrehan'ny fanatanterahana ny asa tsy misy milaza an'izany ao fa tsangatanana sy fanapahan-kevitra andraisan'ny solombavam-bahoaka tsirairay fanapahan-kevitra zay no mitranga rehefa misy raha atao ao fa amin'ny lafin'ny pratika ny zavatra mitranga ao dia ny maro anisa dia miezaka mametraka an'ilay hoe hevitry ny maro anisa tsy maintsy iombonana izy rehetrarehetra ahoana mihitsy moa tsy hahantra hevitra ilay maro anisa raha raisitsika hoe tokony ho arena nge zany hevitra azo ampedina any anivon'ny vondrona parlementaire zany fa rehefa manany heviny le solombavam-bahoaka zay ny fidianany distrikany azy vahoaka ao anatin'ny distrika fa manany heviny anankiray izy de ilana vaniny
ratsy hoe efa namoaka didy apahy be maso mihitsy anga lay vondrona anankiray hoe amty ino ty izy fanapaha-kevitra anankiray ty ny mpikambanao anatin'ity vondrona parlementaire rehetra ty tsy misy mahazo mivaona amin'io zatra tsy fanao zany eto ambonin'ny tany efa lany ange le izy efa lany satria na de misy arany tsy mitovy hevitra na de samy ao anatina vondrona parlementaire anankiray aza de lany le izy satria isa no mandeha ao taremarika no miresaka ao isa hoe firy nandany a firy no ntsipaka tsy azonao ferana mihitsy solo mavamboka tsirairay avy hanana ny heviny ao anatin'le izy ary tsy iny ihany ny volavolan-dalàna na tolo-dalàna tsy nampitovy hevitra ho atao na de samy ao anatina vondrona parlementaire anankiray fa de mahagaga ity izy lasa raharahana vondrona parlementaire ity de gagitsika mety mba hiteny ange ny solombavam-bahoaka ino tenenina ange de hoe ary ny teneniny mihitsy mampifandray ny distrika tsirairay avy tokony ahavitany zany ny vola lanina amin'io tafiditra am'zany ange ny distrika am Port Berger tafiditra am'zany ny distrika n'Anosy-Beanala tafiditra am'zany ny distrika rehetrarehetra zany hoe miaro ny distrika rehetrarehetra 700 eto anivon'ny Repoblikan'i Madagasikara mba manany hevina izy zay iombonanay tamin'ity ndray mitoraka ty iombonanay aminy ary tohananay atrany foana raha ny teniny namana anankiray teo hoe efa tsy maintsy ampiarina io fa afirin'ny lalàna ny lanina teo anivon'ny anteny miera-pirenena io faniry razafy manatany rehefa tiana ho totofana tany de totofana tany tsy ampiarina mandraky ty ny androany tsy amohana didy fampiarana fa afirina zany io lalàna io tsy sika mihitsy ange no tsy no manao an'izany fomba fiasa zany lalàna amin'ny feny sy satam-panohitra raiky amby folo taona 12 taona ny andrasana ny didim-panjakana fampiarana fa na de efa novaina aza le lalàna zay natao tery vaimanta ary ny solombavam-bahoaka iny ihany no nitondra an'le fanovana mandraky ty ny androany tsy ampiarina le izy averiko fa afiry ny lalàna lanina teo anivon'ny anteny miera-pirenena io rehefa tsy tiany eo anivon'ny fitondrana am'izao fotoana ho tanterahana de tsy asiany resaka fotsiny aza atao an'izany le izy aza atao mizy anatsindrinila ny fanatanterahana an'le izy iresaka hoe andray fepetra mahakasika an'le solombavam-bahoaka zahay ko nge mba nanana ka oatra an'izany misy fepetra ny raisy ny vondrona parlementaire anay fa de miandritsika hoe rehefa inona de mandray fepetra ny ao anivon'ny anteny miera-pirenena ie de rehefa inona de miandry ela be ny anay ary zany tsy misy resaka hoe fomba fiasa teo anivon'ny anteny miera-pirenena fa tany anivon'ny antoko fotsiny zao fa miandritsika hoe rehefa inona de azo atao zany de rehefa inona de tsy azo atao fa tena mampalahelo za aloha fanirana anao satria fotoana tena mandeha tsy te resaka loatra le resaka hoe telefika aloha hoavy ny fotoana merenantsika ny ary manakolazaina betsaka amin'iny tsika fa ity réaction sy fomba fijery sy fanambarana isan-karazany atao ty zay mahakasika ny anteny miera-pirenena zay mahasarotony anay zay ko mba mpikambanao le bromaritra ary mpikambanao amin'ny anteny miera-pirenena io no anaovana zay fanamariana kely zay fa de miandritsika eny ary fa efa mandeha de mandeha moa fotoana zany tsy maintsy tonga amin'ny fotoana hamaranana ny adefitsika député Mamy Rabendrina isorana ny fandraisana anjaranao teto amin'ny fandarantsika de mihitsika zany fa tafaradalana andray amin'ny herinandro iny mino ihany koa tsika eo anelanela zay fa marobe reo avao zay ho zaraintsika amin'ny mpiaino ny mpijery zany misy manao fanamarena hoe tsy mandeha ny MBS indray any Tomasina efa miverina ny amin'ny Mahajanga toliary somary maisatra de ampitaina amin'ny tompon'andraikitra zany fa aza matahotsika zany ny Antsirabe koa ohatrohatran'izay de ampitaina foana satria ny olany fitaovana ny toetrandro maromaro zany no sedraina dia miezaka manao ny aintsio zavatra reo teknisiantsika de mampita hatrany hatrany foana zany ary rehefa tonga ny fitaovana de miezaka ny mametraka azy aingana de aingana mba azotsika ny vaovao matoatsika manko miantso manao fanamarena marobe ohatran'ireny dia liana atsika zany amin'ny fandarana zay ary no ela fa de isorantsika ny député Mamy Rabendrina niaraka tamintsika tamin'ity maraina no 10 febroary ity
mino tsika zany fa de petsaka ny zavatra azo nraisina teto na aliana antsika ny lafy-pamakafakana sy ny fizarana hevitra ary dia amin'ny fotoana manaraka indray de mbola hiara-dalana amintsika Andriamatoa Solombavam-baoaka. Misaotra Riny Rabemananjara sy teknisianina rehetra amin'ny radio anankiroa izay miara-mampita ny fandarana miara-manonja fa indrindrandrindra misaotra ny mpanaraka ny fandarana ary manome fotoana tsy ho ela samy hita iny Andriamanitra tompoko. Iny ary dia akatsika zany ny redony miara-manonja tamin'ity androany ity de manome fotoana ho an'ny rapitso indray ady hevitra hafa ary Solombavam-baoaka sy mpiara-manentana hafa indray no hiaraka amintsika zany ao anatin'ny zara hevitra, zara vaovao sy zara fanadihadiana mahakasika ny fiainana amin'ny firenena amin'ny akabeany fa de misaotra antsika rehetra naharaka ny aino sy ny jery hatramin'ny farany.